Alléluia, alléluia. Alléluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany izay menada anio asabata fa 7 ny volana Jolay 2025. Ry hava-malalao amin'ny tompo raha ianareo ny hira teo dia hira hoe fibebahana. Hira fibebahana zany izy io. Hibebaka isika rehefa avy eo. Dia aorian'izay tsika dia omena ny zokerika ny amin'ny teny zany fampaherezana anio. Fa alohantsika hibebaka dia hivavaka aloha isika. Dia areten'Andriamanitra isika ampibebahany fanahy masina antsika. Izay tsika vao mibebaka dia androaka devoly isika aorian'izay. Dia angataka ny fanahy masina. Dia aorian'izay zokerika no anohy ny fotoana dia ho an'izay vonona indray an'i Jesosy dia efa miomana. Engane ny tompo hikasika ny fonao raha mbola tsy manana ny tompo ianao tena hoe hiverina amin'i Jesosy ianao, anatona ny tompo ianao mba ho tonga ho zanany. Ry havana hivavaka aloha isika isaorantsika ny tompo ny amin'izao fotoana izao satria tsy noho ny herintsika no ahafahantsika mivory toy izao. Na ianareo mijery anay
na izay miteny dia tsy noho ny herintsika olombelona izany fa noho ny herin'ny fanahy masina sy ny famindram-pony Jesosy no mbola ahafahantsika eto, satria marobe ny olona tsy afaka intsony ny vavaka, tena marobe. Fa saotra ny tompo isika ny amin'ny ahafahantsika mivavaka toy izao, ery vavaka tsika tompo. Saotranao Jesosy malala o, ny amin'ny fitiavanao satria tokoa tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy no ahafahanay tompo ny mivory toy izao, fa noho ny famindramponao, noho ny famindramponao Jesosy ka mbola afaka izahay mivory Jesosy ny amin'ny toerana misy anay tsiraray avy, ka mangataka tompo ny hery avy aminao, ahafahanay tompo manantona anao, hibebaka aminao, ka manasanao zay Jesosy malala o, oka ianao niditra an-tsehatra amin'ny toerana misy anay tsiraray avy Jesosy, oka ny fanahy masinao Jesosy no hiasa aminay tsiraray avy, ka tena hiova izahay zay vao misaraka eto. Mangataka aminao ray malala o, ianao n'Andriamanitra lehibe indrindra, ka omenay voninahitra ianao, misaotra anao Jesosy, mankalaza anao, manaja anao izay Jesosy, ary oka ianao tompo hiainy ny vavaka anay tsiraray avy, oka ianao tompo anatrika anay tsiraray avy, ka misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia, amen, amen. Ry havana ny teny izay nomeny fanahy masina antsika zany ny hibebahantsika an'io zany dia ao amin'ny bokin'ny Romanina, Romanina 7:10, dia horaisintsika ny amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14 zany no horaisintsika. Romanina 7:10 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14, dia hovakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny ao amin'ny titra atao amin'ny eo amin'ny andininy 9 misy titra, dia amin'ny andininy 11 koa misy titra zany dia hovakiako zany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra dia hoe ny fifankatiavana. Aza vela isitrosa tsy voaloha na aminiza na aminiza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tia ny namany dia nahatanteraka ny lalàna, fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. 10. Ny titra eto dia hoe vonona ho amin'ny fiavian'i Kristy. Tokony anao izany indrindra isika, satria fantatsika ny fotoana fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny torimaso, satria ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny fony vaonino isika. Efa ho lasa ny alina, ka efa akaiky kokoa ny andro, koa aoka ariantsika ny asany maizina, ary hitafiantsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy tompo, ary aza miay ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Ry havana tsara be le tenin'ny tompo, tsara be. Eto zany tena horaisintsika eto ny amin'ny mba ho tanteraka amintsika zany rehefa hibebaka atsika, ary rehefa ohatra ka vita ny ten'Andriamanitra eto hoentiny zokrika koa, dia mba tena nitafy an' Jesosy isika vao hiala eto. Amen, amen, amen. Mba tena hoe nitafy an'ny tompo isika, ka tsy haintsony ny amin'ny nofo, ny amin'ny atanterahany nofo izany. Izany hoe tokony avoray ny amin'ny soa indrindra zany isika eto, ny hanovany tompo antsika tsiraray avy. Eto zany dia manambara ny amin'ny toetra tokony hananantsika zany. Ny toetra tokony hananantsika zany dia ny lehibe indrindra, ny lehibe indrindra dia mila zany isika manatoetra manana fitiavana izany, satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Misy ten'Andriamanitra mihitsy manambara an'izany. Ny fitiavana no lehibe indrindra. I Paoly apôstôly ihany no miteny eto izany. Ny fitiavana no lehibe indrindra.
ka raha tsy manam-pitiavana isika dia tsy hatanteraka mihitsy izay tian'Andriamanitra anovana antsika tahaka an'izy ilay fitiavana. Ry havana hibebaka isika rehefa avy eo hangataka fitiavana amin'ny tompo. Eto ilay teny vakiantsika teo eo amin'ny 7 dia misy entre parenthèse ny amin'ny hoe Exodus 20:13-17 ny amin'ny didy folo io. Zany hoe efa anaty didy folo zany ireo teny ireo. Kanefa raha tsy manam-pitiavana isika dia tsy hatanteraka mihitsy ny amin'ny fitiavana zany mba hoe hitiavantsika ny olona rehetra na ny namana na ny olona miteny antsika hoe ho fahavalontsika dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy isika. Tsy maintsy ka tena hoe miova tanteraka, zany hoe le karaktera zany mila iovaina zany. Tsika nefa tsy havita zany tsika hoe iova zany, tsy havita an'izay tsika fa mila an Jesosy isika. Zay le hoe mitafy an Jesosy. Mila mitafy an'i tompo isika zany. Raha isika ny ten'Andriamanitra ho vakiantsika dia amidintsika arakaraka izay tiany fanahy masina ambara zany. 9 aza vela izy trosa tsy voaloha na miniza afa-tsy ny fankatiavanareo ihany. Fa izay tia ny namany dia nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra, samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Eo dia misy entre parenthèse hoe Leviticus 19:18. Afaka jerenao zany amin'ny boky Leviticus toko 7:10 manambara zany ny tompo ny teneny io hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Oka ho raisinao verset dia jerenao miadana ny tenin'Andriamanitra rehefa malalaka ianao. Didy nomen'Andriamanitra reo, lalàna nomeny mihitsy reo antsika koa zany, fa tsy hoe koa hoe ho an-janak'Israely ihany. Ry havana ho antsika koa ny teny, satria Andriamanitra dia fitiavana, satria tsika nahariany avokoa tsika rehetra. Jereo ten'Andriamanitra 9 hoe aza vela izy trosa tsy voaloha na aminiza afa-tsy ny fankatiavanareo ihany. Ry havana, mila isika tena hoe manana fitiavana na aminiza na amin'ny iza izany. Aza manaiky misy hoe lasa trosa le fitiavana, satria io fitiavana io raha tsy mahay mity olona isika dia lasa trosa anadinany tompo antsika rehefa tonga eo alohantsika. Ampatsiviny le olona ohatran'izao, ahoana ny fonao teo anatrehan'olona iny? Ry havana zava-doza izany. Tsika mieritreritra hoe hiditra lanitra, nefa misy olona ray mety adinontsika, iny olona anankiray adinontsika iny mety nisy toetrantsika tao tsy nitiavantsika le olona. Dia ilay toetra iny ohatrany hoe afafa amin'ilay olona, iny no mampidi ny varavaran'ny lanitra amintsika. Ry havana hibebaka antsika rehefa avy eo. Teny amin'ny 9 manambara ihany koa ny amin'ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona. Any amin'ny Exodus toko 20 voasoratra eto mihitsy 9:10-20. Any amin'ny didy folo io zany. Ireo zany tsy azo atao daholo ireo rehetrarehetra reo. Nefa mbola misy ihany manao an'izany. Raha mbola manao an'ireo ianao dia mibeba. Miala amin'io satria tsy ho tafiditra ny lanitra, tonga dia tsoroka tsy tafiditra ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana. Fa tonga dia tsy tafiditra ny lanitra, tsy azontsika amboarimboarina zany tenin'Andriamanitra. Tsy azontsika amboarimboarina mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa ao amin'ny tompo dia ao amin'ny tompo, rehefa tsy ao amin'ny tompo dia tsy ao amin'ny tompo. 9 dia hoe ny fitiavana dia tsy manisy ratsy ny namana, koa ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Amen, hitanareo zany. Ny lalàna dia Andriamanitra no nanome ny lalàna. Izy nanome ny didy folo. Ny fitiavana izany no mahatanteraka an'ireo rehetra ireo. Satria raha tsy mahay mity isika dia tsy ahatanteraka mihitsy izay tenen'ny tompo amintsika. 10 eto ny titra dia hoe vonona ho amin'ny fiaviany Kristy. Tokony hanao izany indrindra isika satria fantantsika ny fotoana fahankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny toromaso. Satria ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky
noho ny fony vaonino isika. Amen. Tanareo zany. Tokony isika zany tompo tena hoe ankatoan'Andriamanitra ahifankatia satria amin'izao vaninandrontsika izao teto Paoly apôstôly jerefy tamin'ny andro any amin'ny 2 taona lasa tany mihoatra ary no nitenen'ity teny ity izy nefa ntsika zao jereo zavatra miseho eran-tany ho antsika zao tokony hifankatia isika nefa zavatra hita amin'izao andro ianantsika zao jerefy tsara inona ny tena zavatra hita miarihary misy goavana be dia ny tsy fifankatiavana. Le fitiavana tsisy intsony feno fiatsaram-belatsy ary tena feno tsy fifankatiavana amin'ity tany ianantsika ity amin'izao vaninandro zao satria efa farany isika izao. Satria io tsy fifankatiavana io tena any Losifera io, izy mihitsy no manimba mitarika n'olona tsy hifankatia intsony. Tena zay zavatra miseho. Raha mijery ianao n'olona ny ivelany dia tena feno tsy fifankatiavana, feno fankalana ity tany ity, tena efa tonga amin'ny andro farantsika izao. Oka tsika hiezaka tsika hifankatia, ahity taka ny fitiavan'ny Tompo, satria raha tsy izy fitiavana dia tsy ho tafakatra ny lanitra, tsy ho tafiditra ny lanitra azafady, tsy ho tafiditra ny lanitra, tsy ho tafakatra any an-danitra raha ohatra tsy manam-pitiavana. Satria tenin'ny Paoly apôstôly dia manambara eto hoe tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny fotoana fankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny torimaso. Amen. Ry havana, mifoaza amin'ny torimasom-panahy. Mifoaza amin'ny torimasom-panahy. Mila mifoy isika. Mila mifoy isika hitady ny tompo bebe kokoa. Alao mihitsy ny saina ratsy rehetra. Diovy ny fisainana. Manomboka amin'ny saina aloha. Raha vao mijery olona dia tonga dia ratsy ny fisainana. Raha vao mieritreritra tonga dia ratsy ny fisainana. Diovy mihitsy ny sainao. Oka ho feno fitiavana ny sainao dia amin'ny fo amin'izay no mibaiko ny sainao sy ny tenanao adio tanteraka. Aza mandray zavatra ratsy fa raiso amin'ny fitiavana avokoa zavatra rehetrarehetra. Mitsara anao ny olona dia mivavao azy. Manaratsy anao ny olona dia mivavao azy. Manompo anao ny olona dia mivavao azy. Ry havana, mijery ratsy anao ny olona, mijery ny vilany zany dia mivavao azy. Aza raisina ratsy. Izay no hatanterahany fitiavan'ny Tompo ao anatintsika. Avelao izay anisy ratsy, anisy ratsy. Avelao izay hanana toetra ratsy, ho ratsy. Fa diovy ny fonao sy ny sainao. Dia ho hitanao fa tena hiova tanteraka ianao. Hiova tanteraka ianao. Satria ny fanahy masina no hiasa avy eo hanovanao tsikelikely. Aza mamaly akory izay miteny mafy ianao, izay miteny ratsy ianao, izay mivazavaza aminao, izay tezitra aminao, aza mamaly akory fa mivavah ho azy. Dia ho hitanao fa hiditra an-tsehatra mihitsy ny fanahy masina hanovanao. Dia eto zany ten'Andriamanitra manambara hoe teny zany Paoly apôstôly hoe ny foazantsika satria amin'ny torimaso, ny foazantsika amin'ny torimaso satria ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny fony vaonino isika. Ry havana, tena efa akaiky ny fotoana evian'i Jesosy. 2:20. Efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro. Koa aoka ariantsika ny asany maizina ary tafiantsika ny fiadiany mazava. Amen. Ry havana, mazava be ny ten'Andriamanitra. Jerevo efa ho lasa ny alina. Efa ho lasa ny alina fa efa akaiky kosa ny andro. Inona moa ilay hoe alina? Ny alina dia ilay famaizinan'ny Satana eto ambonin'ny tany izany. Io leo amin'ny Efesiana 3:9 manomboka ny 10:10 aoka ho vakianao. Manambara ny amin'ny heriny eny amin'ny rivotra, ny fanampahana, ny fanjakana izao famaizinana izao dia herin'ny rivotra eny Satana io, Losifera io, zay le heriny maizina, io alina io. Ho avy anie io Jesosy, ho avy Jesosy, ho avy ny maraina ho tonga Jesosy. Rehefa lasa io alina io dia ho avy Jesosy.
dia ahoana ny amin'ny toetranao natrehan Jesosy. Sao dia tavela ao anatin'ny alina, sao dia tavela ao anatin'ny aizina ao anatin'ny fahamaizinana. Oka isika hitandrina mafy dia mafy, satria jerevo aveko indray-pandeha ny teny eo amin'ny 9:20. Efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro. Aleloia, aleloia. Engany ho avengana ane ny andro, Jesosy zany. Engany ho avengana ny tompo. Koa aoka ariantsika ny asany maizina. Hitanareo izay? Izay le asany maizina. Asa fahavalo. Ary hitafiantsika ny fiadiany mazava. Amen. Io le fiadiana ho raisina ao amin'ny Efesiana. Efesiana 4:10 manambara ny hoe raiso ny fiadian'Andriamanitra. Fiadian'Andriamanitra no ahafahantsika miady amin'ilay aizina. Izy ilay fahazavan'Andriamanitra dia ahafahantsika mandravarava ny aizina. Androaka devolintsika avy eo andravarava ny aizina. Raha vao ny aizina ao anatinao, raha vao ny aizina ao tokantranonao, raha vao ny aizina manodidina anao, raha vao miantso ny tompo anao, ny rahan'i Jesosy mandravaravana izany. Ny anjely hanampy anao androaka ny fahavalo ao aminao. Tena hoe antsovy mihitsy ny herin'ny fanahy, herin'ny tompo hitafianao ahafahanao mandravarava ny asan'ny fahavalo. Izay le aizina izay. Ny alahelo dia efa aizina izany. Ny avonavona dia efa aizina izany. Fijangajangana dia aizina izany. Ny toetra ratsy rehetra dia aizina izany. Ny fahatezerana dia aizina izany. Ny fo maloto dia aizina izany. Ny fijery maloto dia aizina izany. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara ihany koa amin'ny 7:13 hoe aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro. Hatreo aloha hitanareo izany. Mitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro. Oka izay ny miafokafona amin'ny zavatra ratsy. Oka hiarihary avokoa ny tenanao, ny mombanao, ny fanahinao ao anatrehan'i Jesosy sy anatrehan'izao tontolo izao. Aza manafokafona tsoa zavatra any ambadibadikany fa aizina izany. Aizina ao anatin'ny fahavalo izany, ao amin'ny satana izany. Ry havana, iseho hiarihary anatrehan'ny tompo ny zavatra rehetra. Iseho miarihary anatrehan'ny tompo zavatra rehetra efa ho tonga ny fotoana. Tsisy azontsika fenina eo. Izay no mahatonga ten'Andriamanitra eto hoe aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro. Tsy amin'ny filalaovan-dratsy, hitanareo izany. Tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamoana. Ajanoko hatreo aloha misy olona misotro toaka zany ato. Misy olona misotro toaka zany ato dia mananatra anao zany ny fanahy masina. Satria mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto hoe na amin'ny fahamamoana. Eo alohan'izay dia hoe koa hoe tsy amin'ny filalaovan-dratsy. Mety mbola misy olona mandeha any amin'ny casino. Mety mbola misy olona manao loto na manao domy azahoam-bola na hoe manao beloty. Misaotra fanahy masina mampiteny le teny ambavako. Mety misy olona manao an'izany na manao zavatra hafa koa azahoam-bola. Filalaovan-dratsy koa zany rehetra izany. Ao koa ny favetavetana rehetra zany. Ara-nofo zany, filalaovan-dratsy koa zany. Afo be no miandry, elao avokoa zany rehetra izany. Ao avokoa zany. Eo ihany koa ny amin'ny maso maloto. Eo ihany koa ny amin'ny zavatra ratsy rehetra zany anatin'io filalaovan-dratsy io. Eto dia matsapa mampahafantatra fanahy masina fa misy olona ato rehefa tonga ny fotoana henonao an'ity vidéo ity raha mbola tsy ato ianao misy olona ato na lehilahy efa manambady na mbola tsy manambady na vehivavy koa toy izany dia manao fampanao saroma amin'ny Facebook na koa any am-piasana. Izay nefa ahafantarany fanahy masina satria tsapako le izy, tsapa fanahy. Mila mitandrina ianao filalaovan-dratsy izay. Na mpiara-miasa aminao dia manao fiteny malefaka ianao. Na namanao dia manao fiteny malefaka ianao. Manao saroma aminy. Na vehivavy na lehilahy. Filalaovan-dratsy mibeba tompoko fa misokatra amin'ny danadana ny afo be ho anao raha tsy mibebaka ianao. Ny fiteninao hovainao mihitsy rehefa miresaka aminy ianao. Na vehivavy ianao na lehilahy ianao. Mibeba ianao. Mibeba ianao. Fa miandry ianao amin'ny sabatra ny tompo raha tsy mibebaka ianao. Raha tsy mibebaka ianao. Miteny aminao fanahy masina zao.
zay no filalaovan-dratsy, zay le filalaovan-dratsy. Dia eo koa ny amin'ny fahamamona, eo ihany koa tsy amin'ny fijangajangana, mila miala fijangajangana. Ny maso mijery vehivavy, ny maso mijery lehilahy, tsy riritra fijangajangana izany. Efa tonga dia ny amin'ny elo izany. Ry havana be dehibe no ho any amin'ny elo. Be dehibe no ho any amin'ny elo raha tsy miova. Mbola fotoana zao ibebahanao. Na amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, ry havana maro be ny fitondran-tena tsy mendrika. Mila miova isika. Ahoana ny fitondran-tenanao eo anatrehan'ny olona, ny fiteninao, ny firesakao, ny zavatra ataonao. Sao dia mbola misy kolikoly aho. Zay dia fitondran-tena tsy mendrika izay. Olona tokony hajaina any amin'ny birao, olona tokony hajaina amin'ny asany, amin'ny fitafiana hoe mihaja be, nefa manao kolikoly, fitondran-tena tsy mendrika. Ry havana ny risoriso, ny olona mpivarotra mandanja vilana tsapako eto, tonga dia miteny ny fanahy masina. Olona mpivarotra dia mandanja vilana. Rehefa tiany le olona tonga vidy entana dia atao lanja marina. Fa rehefa olona tsy azo azo atao lanja vilana. Zay le fitondran-tena tsy mendrika izay. Mananatra ny tompo, mibeba tompoko. Mibeba tompoko. Any am-pianarana any, raha tale ianao, na mpampianatra ianao, raha misy ray aman-dreny tianao kokoa, dia mendrika be ny andraisanao anazy. Fa raha ohatra le olona tsy azo azonao, dia na zanany ary ampijalianao, miandry anao Jesosy amin'ny sabatra, raha tsy mibebaka ianao tompoko. Raha tsy mibebaka ianao. Mila tsika miova, mila tsika mifoha, fa efa andro farany izao. Efa andro farany izao. Miantso anao Jesosy hibebaka. Ho ihany koa ten'Andriamanitra tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Misy ny olona mifanditra, misy ny olona tsy manaiky fa hoe marina foana, akombony ny vavanao. Maaiza mangina, maaiza manetry tena, zay Jesosy zay. Manetry tena, tsy hoe kory miteny farany foana. Ovay ny fomba famindra, ovay ny fiteny, aza mifanditra, mijoroa, miova, miala amin'ny hoe za foana noho izao, za foana noho izao. Mateny farany, miala amin'ny fomba toy izany. Mihaino ny hafa, na dia disana ny teniny, ka tsy manaiky izy fa ny anazy no marina eo anatrehanao dia mangina ianao. Ny tompo no mahita an'izany. Fa ianao ny ataonao dia mangina dia mamindra fo aminy. Fa tsy ho tezitra korona hiavonavona. Hibebaka tsika rehefa avy eo. Hibebaka tsika rehefa avy eo. Mila miova tanteraka isika. Mila miova tanteraka isika. Ary koa ten'Andriamanitra tsy amin'ny fialonana. Ialao ny fialonana. Aza mialona ny hafa. Aza mialona ny hafa. Misy ny mialona. Feno ny olona be fialonana. Te azo an'izao satria raha anina manina zao. Te ho toandra anina ako. Te hanao an'izao satria anina nanao an'izao. Tsaratsara kosa raha aniny tokom-boatra zao kosa ako. Ry havana miala fialonana, miala fialonana, miala fialonana, fa afo be no miandry. Afo be no miandry. Tsy vazivazentsika Andriamanitra. Maro be ny olona latsaka any amin'ny elo. Maro be ny olona latsaka any amin'ny elo. Tsy vazivazentsika ny tompo ka tokony fo isika. Ry havana hitafio Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy tompo. Ary aza miainy amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Mila mitafy an Jesosy isika. Mila mitafy ny tompo isika. Tokony tsy hiainy amin'ny nofo isika. Reo rehetrarehetra teo ambony teo dia nofo izany. Nofo izany. Nofo izany. Mila tsika mitafy an Jesosy. Raha mitafy ny tompo isika dia tsy hiay momba ny amin'ny nofo. Na inona inona miseho eo anoloanao dia tsy rarahinao izany. Tena tsy mataitra anao intsony izany. Ry havana tokony tonga amin'izay stady izay tsika. Tokony tonga amin'izany isika na inona na inona na inona miseho eo anoloanao.
na vola miliara ary na trano mezineza na pale ary ka raha fataotra fa very fananao dia tsy ahoanao zany. Ry havana tokotonga amin'izany tsika. Tokony tsy aina inona na inona tsontsika momba ny nofontsika. Momba ny nofontsika dia ho tafiditra lanitra tsika. Mila tsika mitafy an Jesosy amin'izay ho feno fanainy dia ho tafiditra lanitra isika. Ireo fomba ratsy rehetra reo teo ambony teo dia any amin'ny Galatiana 5 aoka ho raisinao fa manambara ny ten'Andriamanitra fa tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra izay olona manao izany. Tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Any ary mbola be dia be ny amin'ny Galatiana. Ndao vakitsika ihany dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Galatiana 5 (10-20). Asan'ny nofo zany ireo. Asan'ny nofo ireo. Ok, ianao hamaky rehefa malalaka manomboka eo amin'ny 7-20 mihitsy raiso vakiana dia ho hitanao ny 7-20 manambara mombany amin'ny asan'ny nofo. Dia ho vakianao izy hatramin'ny 9-20. Fa ndraisintsika eto alohantsika hibebaka dia 7-20 ihany no vakiantsika ka hatramin'ny andao vakiantsika hatramin'ny 9-20 zany. 9-20 raisintsika. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Ndao vakiantsika manomboka hatramin'ny 9-20. Sotra fanahy masina. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Hoy kosa aho, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo. Manana filana manohitra ny fanahy mantsy ny nofo, ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo atao. Raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompontsampy, fitahirizana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adila, fialonana, lolompo, fifampiandaniana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamoana, filalaovan-dratsy sy ny toy izany izay ampitandremako anareo rahateo, tahaka ny nampitandremako anareo fahiny, koa fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezantena, tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy hieboebo foana ka hifampiantsy sy hifampialona. Amen. Hitanareo zany? Tena voafehy ny amin'ilay teny tary amin'ny Romanina ndraisintsika teo. Mazava be mbola miampy areto ny toetra ratsy maro samihafa. Zany hoe ny asan'ny nofo zany tokony tsy hisy antsika intsony izany. Satria mifanohitra ny fanahy sy ny nofo. Mifanohitra ireo. Izay raintsika na mandeha ara-panahy ao amin'ny tompo, ajerentsika mandeha araka nofo dia any amin'ny elo. Tsisy ampovoany. Mazava be teny Paoly Apôstôly eto satria izy ihany koa nanoratra an'io. Ry havana, izay raintsika na manaiky ny nofontsika hiasa amin'ny faratsiana rehetra dia misokatra ny varavaran'ny elo hovatantsika. Na izay raintsika ho feno fanahy, mandeha araka ny fanahy dia misokatra ny varavaran'ny lanitra hidirantsika ny andanitra. Ry havana, hibebaka isika, andohalika isika, mibeba, mangataha amin'ny tompo hamindrany fo aminao. Za tsy mahalala ny mombanao. Misy naseho an'ny tompo teo mombanao. Fa ianao no mahalala ka mibeba amin'ny tompo ianao. Eto eo aminy ny mombanao rehetra, ataovy mihitsy amin'ny fanahy, amin'ny fanahy, vavaha fanahy. Dia ianao ny tompo. Fa raha vavaka amin'ny nofo fotsiny ianao dia tsy haino Jesosy. Tsy haino izy fa reraka fotsiny ianao. Fa vavaha fanahy, mibeba. Dia liana izay tsika hitsangantsika androaka devoly. Dao tsika tompoka andohalika hitondra tena tsika natrehan'i Jesosy.
Mibebaka isika tompo. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy miantso anaranao Jesosy, misaotrany amin'ny teninao Jesosy, fampitandremanao anay tompo, ny amin'ny toetra ratsy rehetra Jesosy mombany amin'ny nofo. Tompo mifona aminao izay, satria Jesosy tsy tanteraka izay. Tompo mamela anay. Avao zay Jesosy malalao, mamindrafo aminay. Mamela ny eloko anao Jesosy, mamela ny fisainako rehetra ianao. Diovy ny fisainako, mba ho toy ny fisainanao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainako, mba hadio Jesosy, mba hadio Jesosy ny fisainako eo anatrehanao. Sasao a Jesosy ho afa-pahotana, sasao a Jesosy ho afa-keloka. Tompo malalao, ny ranao no afaka manadio ny fisainanay tsiraray avy. Tompo diovy ny sainay, diovy ny sainay tompo mba ho toy ny fisainanao Jesosy. Satria Jesosy tsy afaka mitafy anao zay Jesosy raha maloto izay, satria tompo tsy anaiky anao Jesosy ny hiditra ao anatinay. Ka mamindrafo aminay, sasao ny fisainanay Jesosy, sasao Jesosy ny masonay, mba hijery mpitiavana, mba hadio Jesosy alao ny kirana rehetra Jesosy zay manakona ny fijerinay. Tompo diovy ny masonay, diovy ny masonay maloto Jesosy amin'ny ranao soa. Amboary izay Jesosy eo koa tompo ny vavanay, ny amin'ny fiteninay rehetra, ny tsy famendrenay Jesosy. Diovy ny vavanay Jesosy, mba hiteny soa mandrakariva, mba homendrika anatrehanao Jesosy, hiala amin'ny fitenenan-dratsy, hiala amin'ny fitenena teniteny foana tompo. Sasao ny vavanay Jesosy, mba hadio eo anatrehanao. Sasao koa Jesosy ny sofinay, zay renesinay tompo. Okanao tompo hanadio ny sofinay Jesosy, mba hadio anatrehanao. Sasao Jesosy amin'ny ranao soa ny sofinay tsiraray avy Jesosy. Tompo malalao, ny tananay, zay nokasi ny tananay Jesosy. Okanao hanadio ny tananay Jesosy, mba hadio ho anao Jesosy, mba homendrika ho anao Jesosy. Tompo malalao, ny tongotray, zay nalehanay Jesosy, sasao ny tongotray tompo, mba hadio Jesosy ny tongotray Jesosy am'izay andehananay rehetra. Tompo malalao, mangataka ny famindraponao, mangataka aminao Jesosy, sasao ny tongotray tompo. Enao Jesosy no Andriamanitra lehibe indrindra, enao tompo no rainay masina indrindra. Sasao amin'ny ranao Jesosy, zay nandehanany ny tongotray Jesosy. Mamindrafo aminay ianao, mamindrafo aminay ianao Jesosy. Ny fonay koa tompo, ny fonay maloto Jesosy. Okanao tompo hanadio ny fonay tsiraray avy. Diovy ny fonay tompo, mba ho tanlonaka ho anao, mba hadio ho anao, mba homendrika ho anao Jesosy. Tompo okanao hanala tompo zay tsy anao anatin'ny fonay. Sasao ny fonay tompo, mba ho toy ny fonao, mba ho toy ny fonao Jesosy. Anapitiavana Jesosy, anapitiavana Jesosy. Diovy ny fonay Jesosy. Oka ny ranao tompo sotronay, oka ny ranao tompo sotronay Jesosy. Ikoriana anatin'ny tenanay Jesosy, anatin'ny tenanay Jesosy ny ranao Jesosy malalao. Anadio ny momba anay manontolo, andoro Jesosy aloha ranoko rehetina rehetra. Diovy Jesosy ny taovanay rehetra. Tompo mibebaka zay tompo any ankonanay tsiraray avokoa Jesosy, zay manankohonana, mifona tompo any ankonanay. Ny vady amanjanakay Jesosy, amboary ny tsiraray avy, amboary tompo mba homendrika ho anao. Avao zy Jesosy, sasao amin'ny ranao soa Jesosy. Mamindrafo amin'ny tsiraray avy ianao Jesosy, mamindrafo amin'ny tsiraray avy ianao Jesosy, satria no Andriamanitra. Ka misaotra anao Jesosy, ka misaotra anao Jesosy malalao. Enao no mpamela eloka, enao no mpanadio Jesosy malalao. Rakofony ranao zay Jesosy, rakofony ranao Jesosy malalao. Jesosy tompo, enao nefa nandidy eroay ny devoly, ka raisinay tompo ny hery sy ny fahefana avy aminao. Ka hitsanga zay Jesosy androka ny asa maty Satana rehetra. Ka minaranao tompo malalao, mandraisanay ny hery sy fahefana. Ka hitsanga zay tompo androka ny asa favalo, ary mandidy zay Jesosy aminaranao tompo ny asa maty Satana, de miala aminay izany. Tsy
kery tsy manam-pahefana aminay fa adorana amin'ny ranao Jesosy. Dorana aminao Jesosy miala sy vatatana dia potena amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo tsy manan-kery aminay tsy manam-pahefana aminay eto etanareo satana potena amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinao dia voly fandravana adorana amin'ny rano Jesosy. Dorana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinao potena amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy miala dia voly Lucifera dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny tsy manan-kery aminay efa resy andavaky ny elo ny plasinao miala ianao miala ianao miala ianao miala ianao dorana amin'ny rano Jesosy miala dia voly ny Belzebuba potena amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy ferana andavaky ny elo dia voly ny Belzebuba tapahana ny tampoka Belzebuba potena amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo ny plasinao miala ianao tsy manan-kery aminay tsy manan-kery amin'ny asan'Andriamanitra tsy manan-kery amin'ny ankonanay fa potena amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy ferana andavaky ny elo miala ianao andavaky elo ny plasinao miala dia voly mena rana ela potena amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo dia voly mena rana ela potena amin'ny rano Jesosy miala dia voly ny Jezebela potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinao da afaka ny elo ny plasinao potena amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy miala dia zazavindrano potena dia zazavindrano dorana amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy miala dia voly zazavindrano potena amin'ny rano Jesosy ravaravana amin'ny rano Jesosy ravaravana amin'ny rano Jesosy miala ny fofona maimbo rehetra zay nitsofotsofoka ny tokantraminay potena amin'ny rano Jesosy ny produit rehetra dorana amin'ny rano Jesosy mandravarava ny amin'ny fitafiana zay nipetapetaka taminay zay nandalo taminay dia dorana amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery aminay potena amin'ny rano Jesosy ny fanaratsitra zay nitsotsoka to tokantranoko miala nareo tsy manan-kery amiko tsy manan-kery aminay miala amin'ny tokantrano miala amin'ny ankonako efa resinareo dorana amin'ny rano Jesosy ny herin'ny rivotra zay nandalondalo to tokantranoko dia potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo miala reo dia voly mpandrava rehetra potena amin'ny rano Jesosy miala dia voly mpamosavy zay mitata dia nafika dia potena amin'ny rano Jesosy ravana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery aminay fa ravana amin'ny rano Jesosy dia voly rehetra mandrigana potena amin'ny rano Jesosy potena amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo efa resy anareo dia voly aliko fahafatesana tsy manan-kery aminay tsy manam-pahefana aminay fa potena amin'ny rano Jesosy miala amin'ny ankonako miala amin'ny tenako dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo miala miala dia voly ny accident dorana amin'ny rano Jesosy miala amin'ny ankonako miala amin'ny tenako dorako amin'ny rano Jesosy dorako amin'ny rano Jesosy miala dia voly ny plan rehetra ataon'ny fahavalo potena amin'ny rano Jesosy tsy ambinina fa efa resy miala dia voly ny dragona da afaka ny elo ny plasinareo dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo dia voly ny dragona potena amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery aminay tsy manam-pahefana aminay miala amin'ny fanampamitaka rehetra dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo efa resinareo rano Jesosy mandravarava rano Jesosy mandravarava rano Jesosy mandravarava ny fanahy rehetra zay mialokaloka tsy manan-kery aminareo fa ravana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy dorana amin'ny rano Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo oka ny rano Jesosy andrakotra ny ankonanay andrakotra ny tenanay andrakotra ny asanao Jesosy oka ny rano tompo andrakotra nay tsiraray avy rano Jesosy rano Jesosy ny andrakotra nay tompo malalao rakofy ambany tanamaherinao ny rano Jesosy ny andrakotra nay tsiraray avy ny tenanay ny ankonanay ny mombanay tsiraray avy tompo rakofy amin'ny ranao Jesosy malalao enao tompo an'Andriamanitra lehibe indrindra no Andriamanitra lehibe ndraiky misaotra Jesosy rakofy ny ranao saotra Jesosy Herinandro tsika angataka ny fanahy masina angatao ny fanahy iray mila angatahana ny fanahy masina zay izy vao afaka hiditra ao aminao raha manaiky ianao rehefa madio ianao raha nandroaka dia voly tsara ianao dia mangataha ny fanahy masina ameno anao ary nibebaka koa ianao mba ameno ny bango aminao ny fanahy iray fa tsy ho fonany ao anatinao satria raha fonany ao anatinao dia miverina indray ny devoly zay niroana teo fa angatao ny fanahy iray hitoetra ao anatinao ameno anao fanahy masina mangataka aminao izay mangataka aminao oka ianao ameno anay tsiraray avy miasa fanahy masina oka ianao ameno ny banga ao anatinay midina aminay midina tokantraminay tsiraray avy midina ao anatinay fenoanao zay fanahy masina fenoanao zay fanahy masina milanao izay zay fanahy masina fanahy fiton'Andriamanitra oka ianao ameno anay oka ianao ameno anay oka ianao ameno anay oka ianao ameno ny ankonanay tsiraray avy fenoanao zay fanahy masina milanao zay fanahy masina oka ianao ameno anay oka ianao hitary-dalana anay oka ianao ampianatra anay itia
okanao anova ny fisainanay tsiraray avy, amboary zay fanahy masina malala, amboary zay fanahy masina malala fa milanao izay, no le fanahy iray, no le fanahy ny fahazavana, ka misaotra anao fanahy masina. Tompo malala hitafiko ianao Jesosy aho, mangatamy tompo hitafy Jesosy Kristy araka ny teny teo. Tompo malala hitafiko anao Jesosy aho, okanao ameno ahy, okanao ameno anay Jesosy malala okanao tompo no andrakotra ahy, andrakotra ny ankonako, ka misaotra anao Jesosy, ny voninahitra ho anao rery any, misaotra tompo. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Misaotra ny tompontsika ny amin'ny tapany voalohany zany dia omeko ny zokerika ny toyany dia tonga dia mametraka veloma aminareo zako anaran'i Jesosy tompo dia manaraka indray tompoko. Amen. 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 Misaotra ny tompo dia misaotra ny mama Felicia koa ny amin'ny fiantsontsika azy tapany voalohany moa zany ny amin'izao fotoana izao fa ny fotoana dia fahatanterahana manontolo dia mila maharitra hatramin'ny farantsika efa amparezina amintsika tsiraray avy zany raha izao ianao vao miditra dia maharita hatramin'ny farany isy tenin'Andriamanitra zany izay mety fibebahana ho anao rehefa maheno ny teny ianao fampaherezana mety teny mahatonga saina ihany koa ka engany ny tompo hamangy efa nangataka ny fanahy masina isika teo raha mibebaka tanteraka tokoa dia nasa nandroaka ny asan'ny devoly dia mangataka ny rahan'i Jesosy nanadio antsika ary rehefa lasa ny satana dia angatahana ny fanahy masina hameno ka dia misaotra ny tompontsika fa izao fotoana izao zany dia mbola mitohy ahafahantsika mifampahery dia alohan'ny hamakiantsika ny ten'Andriamanitra hifampizarantsika ny teny ihany koa dia hivavaka aloha tsika hametrahantsika ny fotoana ihany koa izay mbola ho zaraiko eto izany. Vavaka tsika tompoko. Eny indray misaotra anao izay satria miasa tokoa ianao dia tsisy masakana rehefa miasa ianao ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ianao ilay Andriamanitra anton'ny zavatra rehetra tompon'izao rehetra izao ka dia ianao no natsoinay ianao naniraka ao ny zanako ilay tokana ho famonjena ho fanadiovana anay fanavotana ary indrindra n'ilay rano zanakao dia tena nanadio anay tokoa. Izany no nasahinay Jesosy mandroso amin'izao asa izao mandroaka ny asan'ny maisina ary indrindra efa mangataka ny fahinao masina foana efa teo aminay foana ianao eo anatinay ka aoka ianao no hiteny aoka tsisy ambaraka fa tsy ny sitraponao dia mitenena foana araka ny fombanao ary indrindra mpanomponao niza n'aiza n'aiza mba ianao hanokatra ny foham-panahiny handray ny teninao tompo dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovany izany vavaka izany misaotra tompo. Amen. Amen. Dia araka ny teny teo zany amin'ny alohan'ny hamaranantsika ny fotoana dia mety resy lahatra ianao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zao ianao vao manomboka mihaino zany ny amin'ny vidéo dia afaka manaraka ny vavaka izay vavaka fanoloran-tena. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao nefa toa variana arak'ilay teny teo mifoazan'ny torimaso hatrany amin'ny fampibebahana zany dia efa niteny sady ny tompo hifoaza amin'ny torimaso indraindray antsika reraka variana dia matory torimaso mpanahy moa indrindra dia te hiverina amin'ny tompo ianao te handray an'i Jesosy indray zany hanavao fanoloran-tena dia hivavaka koa tsika mba hiaraka handroso zany ka dia misaotra ny tompo marety hatramin'ny farany fa hiasa ny tompo tsisy masakana ny teny rehetra izay mivoaka aminy ozy izy avoakany dia tsy hiverina foana aminy fa tena hiasa hitombo avo zato eny. Ny ten'Andriamanitra ho raisintsika dia ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korinthiana. Zay moa zany ny teny eto hoe epistily voalohany Korinthiana voalohany zany manomboka amin'ny toko voalohany. Rehefa nanomana ny fotoana satria moa zany rehefa isan-kerinandro dia na fantatsika tsara zany ho an'izay efa mahita manaraka eto dia na mama Felicia no mitarika ny fibebahana ohatra ny androany dia izaho manohy ny teny fampaherezana. Izy tsisy hoe fampaherezana tahaka ny ahoana fa mety fibebahana ihany koa ary ny ao amin'ny fampibebahana koa dia efa misy fampaherezana ihany koa fa
fizarana ataonay mianadahy zany izy dia androany de efa nanomana zany hoe ny teny ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahafolo zany no marina hoe ho zaraina. Dia eo am-panomanana dia ny fanahy masina no mibitsika. Zay manko ilay izy hoe mangataka ny fanahy masina tsika fa tsy hoe tsika no hoe hampianatra za no mahay ny tenin'Andriamanitra de tena hoe ho zaraiko eto ny fahaizako, fa rehefa nangataka tamin'ny Tompo de nanomboka namaky ny toko voalohany de hozy ny Tompo hoe ampitomboy hatrany amin'ny toko voalohany ny fanazavana. Hatramin'ny fotoana zany rehefa miteny ny Tompo hoe hajanony eto toko voalohany ve de efa janony, toko faharoa sa hatrany amin'ny toko fahadimy ohatra, arakaraky ny halavany eo dia tena tian'ny Tompo tenenina zany hoe mila antsika mangataka ny fanahy masina dia vakio ny tenin'Andriamanitra. Ny antony anaovana an'zany zany mety mahalaina antsika na mamaky maimaika. Indraindray manko zany mamaky ny tenin'Andriamanitra rehefa tena mangataka ny fanahy masina dia ny fanahy masina mihitsy no mampijanona antsika manazava moramora. Aza maika mihitsy rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra raha ohatra tsy mazava ilay izy dia vereny indray. Efa vakianao ilay izy zany ny andininy voalohany de hitanao fa tsy azonao na nisy nampiherikerika anao de vereny vakiana fa aza maika mihitsy. Fa ny fampianarana nataon'i Paoly dia tena hoe tena mazava, tena efa ampy zany. Indraindray moa zany tsika hoe maninona no misy anay mianadahy ohatra sy ny mpanompon'Andriamanitra zay manazava ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra hazavaina de ato amin'ny baiboly ato ihany zany de isaorana ny Tompo fa Paoly de anisany efa nifoazon'ny Tompo amin'izany. Fantatsika tsara ny tantaran'i Paoly raha mbola tsy mahafantatra moa ianao zany de any amin'ny asan'ny apôstôly izy no tena manazava anazy. Paoly de tena mahafantatra ny lalàna zany dia ny tenin'Andriamanitra any amin'ny testameta taloha, manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Malakia zany indreo no antsoina hoe lalàna. Indrindra fa ilay boky 5 zany zay no tena misy ny lalàna. Fa rehefa nandinika izy satria izy jiosy mafana fo, tena le tena hoe mandinika ny tenin'Andriamanitra zany de mahafantatra tsara mihitsy ary ny jiosy de hatramin'izao averina foana fa vitsy ary tsy mety mino mihitsy ny jiosy hoe efa tonga ilay Mesia. Io zany tsy iza afa-tsy ilay Mesia io ihany ilay Kristy izy amin'ny teny grika, io no andrasan'ny olona rehetra rehetra. Fa ny grika ny jiosy zany mbola tsy nino fa tonga Jesosy. Ilay Mesia zany zay resahantsika eto. Fa na i Paoly de nanenjika ny mpianatra mihitsy koa rehefa nisy mpianatra efa natsoiny Jesosy de efa nisehoiny dia hozy ny jiosy rehetra rehetra hoe iza indray zany ireo olona miseho azy hoe manana an' Jesosy ireo satria be dia be koa loatra aloha fa maro ny milaza fa Mesia talohan'i Jesosy koa. Zany zany mila tandremana ihany koa. Nisy Mesia hatramin'izao koa taorian'i Jesosy de mbola misy koa hoe zany Kristy, zany Mesia, zany no tokony fantatsika fa ampatsahivon'ny fanahy masina eto. Eninjato taona, fitonjato taona, valonjato taona ty aoriana de misy milaza hoe za indray zany le Mahome indray hono ny mpaminany misolo an'i Jesosy. Satria tsy mino izy de mamorona de lasa mamorona Andriamanitra vaovao. Fa io zany tsika mino satria Jesosy mihitsy no tonga. Paoly anisany nanenjika mihitsy hoe tsisy an'izany Jesosy Kristy efa tonga zany. Nanombo sy nanenjika ny mpianatra izy fa Jesosy niseho taminy teny amin'ny lalan'i Damasy. Tena niseho mihitsy Jesosy de niteny hoe zany le Jesosy Kristy enjehanao io e. Teo Paoly de tena tonga saina ary fantatsika mihitsy fa io le niteny niraiky Mama Felisia ao amin'ny Rômanina, nitety an'ny Rômanina izy tany Roma. Nitety an'ny Korintiana zay mahatonga an'ity tany Korinto zany Paoly. Tany Galatiana le nivakiana teo, tany Galatia zany dia Paoly nitety firenena maro amin'izay noho ny nahita an'i Jesosy mpaneno tamin' Jesosy hoe za le nenjehanao de le mpianatra ary gaga hoe iny le nanenjika iny lasa nitory an'i Jesosy. Hitany mihitsy Jesosy zany de tsy nisalasala intsony izy fa hitory fa le Jesosy Kristy nenjehako iny ka tena velona, tena mahery ary iny no toriako fa misy iny. Zay zany ampatsahivina antsika foana, tadiavy Jesosy hifanena aminao. Le mifanena voalohany moa zany matetika hoe nandray an'i Jesosy mahafantatra hoe misy Jesosy, misy Kristy. Zay le atao hoe conversion na hoe fifoazana amin'ny hoe mandray an'i Jesosy amin'ny voalohany fa manomboka eo zany de mila mahafantatra mihitsy amin'izay iza ary le Jesosy. Izy amin'izay zany le Jesosy dia ampahafantarina amin'ny olona rehefa nahazo mahay am-pona ianao de ampahafantaran'ny olona koa hoe ty le Jesosy hitako ty ny raisiko ty de tahaka zao io fa zao koa zany ampatsahivako anareo. De zay mahatonga an'i Paoly mitantara
ny amin'ny zavatra iainany sy nahafantarany ny olona rehetra izay niteteziny zany ny tanàna. Tahaka an'izao atao zao, tsika zany am'zao fotoana zao dia ohatran'ny hoe mitety tany satria fatantsika tsara ny YouTube am'zao miresaka zao zany mivantana eran-tany zao ny resaka, de ohatran'ny hoe mitety tany, be da be nareo any Koweït, any Arabia Saoudita, any Liban, any Madagasikara, aty Eropa, de ohatran'izany lasa ohatran'ny hoe zao fampiharezana zao zany misy enregistrement de ohatran'io nataon'i Paoly io, nandray an'i Jesosy, nahitan'i Jesosy dia nosoratany. Tsika zany tsy manoratra fa voaray enregistrement zay mahatonga anazy hoe raha mahazo enregistrement ianao mandray ny mamaky YouTube manaraka ka tonga aminao le ten'Andriamanitra teo hoe zao ny fabebahana, dia le fanahy masina zany efa miasa ohatran'izao vakiantsika zao. 2 arivo taona teo aoriana de tena miharihary mihitsy ny tenin'i Paoly ary mazava fa tokony ho vakiana. De indray zany tsika zany matetika hoe miandry ny fotoana sabata, fihaonana eo amin'ny ho avy Jesosy isika ny sabotsy am'valo, fa raha mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra foana tsika de tena efa mahery. Zay zany anisan'ny fampaherezana koa, vakio ny tenin'Andriamanitra ary le tenin'Andriamanitra araka le teny teo tsy hoe le teny raha mbola tsy mahafantatra loatra zany dia vakio aloha ny testameta vaovao satria mazavazava koa zany io ny tantaran'i Jesosy. Fa ny testameta taloha de mila fantarina satria tam'zany ny efa nanamanan'Andriamanitra ny fahatongavan'i Jesosy. Zay mahatonga an'i Jesosy hoe izaho sy ny Ray de iray ihany, ary ny Ray no maniraka ny fanahy masina amintsika zay nandray an'i Jesosy zany de le fanahy masina io no miasa. Fa ny Ray, Jesosy miteny hoe ny Ray rehefa miditra ao amin'ny efitranonao mangingina ianao de ny Rainao, Ray zay mamaly mahita anao mangingina hamaly anao. Zany tokony fantatsika zany rehetra zany hoe le Ray le Andriamanitra voateny any am'testameta taloha io tena Andriamanitra io no ivavahantsika ihany koa. Ka zay zany misy miteny ary, zay zany mila fahatarina koa, misy miteny hoe za efa nahita an'i Jesosy niakatra tany an-danitra de tafaresaka tamin'i Paoly mihitsy de niteneniko Paoly hoe ny olona lasa variana indray mihaino ny teninao fa tsy mihaino ny tenin'i Jesosy intsony. Fa i Paoly de tena nahita ary ny fampianarana nataon'i Paoly de mazava sy tena mahitsy. Ohatran'izao teny zao zany rehefa maheno matetika manko rehefa tenenina de ohatran'ny hoe nareo de miteny mafy le teninareo na le teninareo rehefa misy olona miteny an'izany matetitetika hoe mahitsy loatra le fiteninareo na mafy loatra ka tsy indraindray ohatra sahanay mihaino na manaraka. Fa Paoly de tena ho vakiantsika manko izy zao le izy rehefa avy eo fa ho gaga ianao hoe ay tena mitovy am'zany tokoa ny filazan'i Paoly rehefa miresaka izy ho an'ny olona zay nandray an'i Jesosy. Nandray an'i Jesosy le olona fa rehefa ela ny ela dia reraka na lasa ao anatin'ny torimaso. Vakiantsika am'zay zany tsy vakiako manontolo manko le izy fa tonga de vakiako tsikelikely dia zay ampanazavana ny fanahy masina eo zany no hidinantsika moramora vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany ny epistily voalohany ho an'ny Korinthiana toko voalohany zany Korinthiana voalohany toko voalohany. Eto amin'ny baiboliko de hoe fiarabana. I Paoly voaantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Sôstena rahalahy no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, de izay nohamasinina ao am' Kristy Jesosy, olona voaantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika eny amin'ny tany rehetra de izay sady tompony reny no tompontsika koa. 15 aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Hitantsika am'zany fa Paoly zany eto miteny Paoly hozy izy, ohatrantsika zao aly izy. I mama Felisia na i Zokerika no miteny amintsika zany de Paoly miteny niaraka tamin'i Sôstena. Sôstena le izy zany io zany le izy miteny Sôstena moa zany izy amin'ny teny gasy eto fa Sôstène izy amin'ny teny frantsay. De hozy hoe voaantso ho apôstôlin'i Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Voateny eto matetika noho ny sitrapon'Andriamanitra fa tsisy nandeha amin'ny hafanam-po fa noho ny sitrapon'Andriamanitra de izy niteny mihitsy hoe voaantso izy ho apôstôly. De namangy ny fiangonana any Korinto. Zay zany le mamangy, zany zany le mamangy ny tsirairay avy zao monko zany le fiangonana vao soratra eo ambanimbany eo fa aingany hoe ho tonga hatrany tsika fa isika zany no tempolon'ny fanahy masina zao no tenenin'i Paoly. Satria le fiangonana tany Korinto ty
dia ho hitantsika fa mafimafy ny teny izay nambaran'i Paoly taminy avy eo. De namaky izy zany de niteny izy hoe ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fomba fiteny io zany amin'ny sambo kristianina rehefa fampiarahaba na fanomezan-drano. Andiny fahaefatra aminaran'i Jesosy. Amin'ny lohateny eto amiko hoe ny fahasoavana raisina ao amin'i Kristy. Misaotra an'Andriamanitro mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy. Zay zany izy hoe mifampisaotra isika rehefa nandray an'i Jesosy ianao betsaka ny fiorenana zany ny filazana azy, azo atao amin'izany hoe miorona manomboka misy ny toby fiaraha-mivavaka miorona zany Madagasikara izay vokatrin'izao fampaherezana amin'ny YouTube zao dia mifamangy, mifampiantso matetika de mifamangy, misy fivoriana kely indraindray de izany no ataon'i Paoly eto hoe misaotra an'Andriamanitro, zay zany le Andriamanitra ivavahana mandrakariva ny aminareo ao noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy. Misy fahasoavan'Andriamanitra koa zany izay nomena ny tsirairay avy. Raha maheno ianao zao androany dia tononona aminao koa zany hoe misy fahasoavan'Andriamanitra. Nahazo fahasoavan'Andriamanitra ianao dia tokony ho faly zany satria ho lasa ankoatra ny maha-te-polon'Andriamanitra de lasa fiangonana, lasa hiteny amin'ny olona koa ianao de misy olona hafa koa handray an' Jesosy dia lasa te-polona fanahy masina koa le olona. De zay no tenenina andiny fahadimy aminaran'i Jesosy hoe dia ny nampanankarena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny niorenan'ny filazana an'i Kristy teo aminareo. Zay le zany misy teny izay azontsika, teny rehetra, zavatra rehetra, de fahalalana rehetra hozy izy araka ny niorenan'ny filazana an'i Kristy teo aminareo. Tsisy afa-tsy Kristy, Jesosy ihany no lazain'i Paoly eto zany rehefa mahita antsika hovakintsika eo de hiteny foana izy Kristy, Kristy de efa ambanimbany eo izy de hiteny foana hoe fanahy masina, fanahy masina. Fa ho hitantsika ny fanazavany azy. Koa tsy hanananareo ny fanomezam-pahasoavana rehetra eo am-piandrasana ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika zay hampiorona anareo koa hatramin'ny farany ka tsy hanantsiny anareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hitantsika amin'izany fa ny ambara eto zany tsika le lohateny amin'izao fiaraha-mivavaka zao de hoe ho avy Jesosy. De tamin'i Paoly efa niteny tamin'izany hanomana antsika mba tsy hanatsiny ny tsirairay avy amin'ny farany, hatramin'ny farany izy mba tsy hanatsiny amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho tonga le andro efa akaiky izany zao tamin'ny 4 taona Paoly efa niteny zao de tena efa atombotra betsaka ny fampaherezana ny amin'ny hoe zao no andro farany fa efa atombotra izany mba tsy hanatsinitsika amin'ny andron'i Jesosy. Raha ny fampibebahana teo de zany ny antony fampibebahana rehetra teo, mba tsy hanatsiny rehefa tonga Jesosy. Zany hoe mibebà, zao ny ibebahantsika, fitondran-tena, fombafomba rehetra, fa ny tsy hananatsiny ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy, zany ny antony ifampiherezantsika. Andiny fahasivy aminaran'i Jesosy. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga anareo vao antso, hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy Tompo. Hitantsika amin'izany fa miteny foana Paoly, iray amin'ny zanany dia Jesosy Kristy Tompo, Jesosy Kristy Tompo, zany ihany no teneniny eo dia le Andriamanitra zany no mahatoky nahatonga antsika nantsoina, ho antso tsika tsirairay avy raha maheno ianao amin'izao fotoana na amin'ny manaraka dia natsoin'i Jesosy koa ianao mba hananantsika firaisana amin'ny zanany. Zay no antony itenenan'Andriamanitra hoe tsisy afaka manantona ao izy afa-tsy raha tsy efa natao amin'ny Ray. Ifandray amin'ny zanany, handray an'i Jesosy Kristy Tompontsika de raisitsika ho tompo koa izy sy mpamonjy. Andiny fahafolo aminaran'i Jesosy. Eto ny lohateny amin'ny baiboliko izany hoe ny fampiandaniana tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Hitantsika amin'izay zao vao maheno an'le lohateny tsika de efa fantatsika zany no toy an'io fa hiteny hivatana i Paoly fa misy fampiandaniana tao amin'ny fiangonana Korinto. Zany hoe misy zavatra tsy mety ao zany. Aminaran'i Jesosy andiny fahafolo. Mananatra anareo aho rahalahy, eto tonga de vakiako amin'ny araky ny teny eto zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka tsisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ka iray saina
sy hevitra. Hita amintsika fa tonga de miteny Paoly. Tena mahasahy mihitsy izy satria misy zavatra tsy mety eo a. Iza moa no mananatra? Ny olona mananatra zany a dia ny olona te hahatsara zavatra. Hahatsara zavatra ny isian'ny fananarana fa rehefa tsy miaraky ny fiteny mihitsy hoe zanaka tiana no anarina. Rehefa tsy tiana le olona na tsara ny ataony na ratsy, indrindra na ratsy, de avela am'zao hoe tsy zanak'ery zareo ambadika ao iny a, ahoana moa no itenenana azy a? Sady tsy tianao raty eo koa le izy a, tsy anao a, avelao hanao zay ataony eo fa hitantsika rehefa any am-pigadrana any a, de vao mainka ry falian'le olona. Fa rehefa tianao le zanaka de ny tenin'ny gasy mihitsy hoe: "Ny adalan'ny sasany a no imehezana fa ny adalan'ny tena tafiana lamba." Ka zay le izy hoe rehefa tiana le izy a de anarina. Eto zany a de anarina mihitsy zany, nanarina mihitsy ny ny olona tany Korinto. Fiaraha-mivavaka be dia be zany no nanary mananatra anareo aho, ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba hiray teny ianareo rehetra ka tsisy fisarahana eo aminareo. Raha vao misy fisarasarahana io zany a, de matetika na eto amin'izao fiaraha-mivavaka zao ary a, dia tonga de tonga ny fanamasina miteny tandremo fa misy ohatran'ny mitady ho fisarahana na mitady fitovin-tsaina ao aminareo zany a, tonga de miteny ary miteny mahery ny fanamasina rehefa miteny a, amin'ny alalan'ny mpanompiny a, amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana. Ka eto Paoly a de miteny amin'izany koa hoe tokony hiray saina sy miray hevitra. Zay zany tena zava-dehibe mihitsy a amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, ny firaisan-tsaina sy ny firaisana hevitra. Ka nambaran'ny mpanompiny ihany koa zay tao amin'ny fivavahana teo 1:1. Efa nambarany avy amin'ny ankonan'ny Kloa tampoka mantsy ny mombamomba anareo ry rahalahiko fa misy fifampandihaniana eo aminareo. Eto zany indraindray a, Paoly moa zany any alavitra any tamin'izany tsisy telefaonina, tsisy YouTube ka tsy ho fantatra iza moa zany no ahitana an'izany fa misy fianakaviana zany teo, zay nahatsapa nalahelo hoe tena misy fifampandahiniana anie eto amin'ity any Korinto e. Mety nandeha nakany amin'ny toerana nisy an'i Paoly izy tany Roma ve Paoly tamin'izany sa taiza? Fa nakany amin'ny Paoly izy a, na nandefa taratasy hoe tena misy fifampandahiniana de le fianakavian'i Kloa zany a no nanoratra. Aza gaga zany tsika hoe misy olona tena mitati-bolana na ohatran'izany fa indraindray a tsy zaka le izy a, efa mba niteny ihany angambany le olona hoe andao tsika hiray saina sy hiray hevitra fa tsy mety dia niteny amin'ny ray aman-dreny zay a mitantana ny amin'ny fiarahana zany. Ka zany rehetra rehetra zany a, Paoly a tompona andraikitra amin'ny maha ray aman-dreny azy nanangana an'le fiaraha-mivavaka zany dia nananatra izy. Dia eto koa zany a, tsy hoe tonga ady koa hoe heninay fa notantarainao tany an' Paoly zany le resaka ry Kloa mianakavy ka de hifankahita isika manomboka izao. Zany rehetra rehetra zany hitandremana daholo hoe maninona no teneniny eto, Paoly tsy nisalasala mihitsy hoe Kloa mianakavy, fianakavian'i Kloa anie no nitantara anahako. Dikan'izany a tiany ho fantatra mazava mihitsy hoe misy tantara le izy zany tsisy hoe nisy nitantara tampoka ohatran'izany indraindray afenina le izy ohatra indraindray. Fa eto tena niteny mihitsy Paoly hoe tena ry zareo mihitsy no niteny a ka tsy mampaninona anahy ny teny an'izany satria marina ny tenenin'le olona ka tsy misy mampatahotra zany a. Aza gaga tsika raha izany a ny fomba fananarana indraindray. De 12: miteny zany aho satria misy aminareo milaza hoe izao dia an'i Paoly, izao dia an'i Apôlôsy, izao dia an'i Kefasy, izao dia an'i Kristy. Zay zany l'izy, rehefa niaraka teny le olona zany nanomboka nitsangana le fiangonana, nanomboka be dia be ny mahalala an'i Jesosy a, de manomboka hoe zay Paoly no niteny taminay, misy sasany niteny hoe Apôlôsy koa manko mpanompon'Andriamanitra nitory ihany koa. Eto moa zany Kefasy a dia i Kefasy no antsoina hoe i Petera. I Kefasy zany amin'ny teny hébreu hoe vato, Pierre zany na Petera, dia na zay any Kefasy, na izaho any Kristy, sasany hoe tonga de nandray teny tamin'i Kristy mihitsy, zay zany misy fakapana koa. Misy tonga de vangin'ny fanamasina de nahazo teny tamin'i Kristy, de izaho de an'i Kristy manomboka izao fa tsy miaraka am'le Jesosy Paoly intsony. Fa Paoly miteny eto zany hoe 2:13 voazarazara va Kristy? I Paoly va no voaombo tamin'ny hazofijaliana hamonjy anareo? Sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisa anareo? Hitantsika fa mafimafy mahery nify zany ny tenin'i Paoly eto a. Hoe tsy izaho Paoly a no tena antony raha miteny na nampianatra anareo a
hampiorina anareo, mpahafantatry anareo an' Jesosy dia tsy izany ho izy tsinitsinina ako fa ny zavatra rehetra atao dia amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy no voaombo fa antsika tsirairay avy. Zay le arak'ilay teny teo hoe rehefa tena vakiana tsikelikely ny ten'Andriamanitra dia tena manambara mihitsy hoe ay ve tena mazava kay ve zany na fa indraindray le izy vakiana fotsiny hoe tsy azoko loatra le izy de ohatran'ny hafahafa an'le fomba fanoratany azy fa rehefa vakiana miadana de mazava mihitsy ny tenenan'i Paoly azy 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Nisaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispô sy Gaio fa andao misy milaza fa efa nanao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Zay zany le izy manao batisa ny fanaovana batisa dia amin'ny anaran'i Jesosy. Ary eto koa raha miresaka batisa zany dia rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia tokony atao batisa. Be da be ny fampaherezana amin'izany ny batisa eto dia olona efa lehibe zany io resy lahatra ireo de nandray an'i Jesosy natao batisa am'ranobe. Fa ny zaza dia tsy natao batisa mihitsy fa nataon'i Jesosy niraisiny teny an-tanany dia nitsofon'ny rano fa tsy nataony batisa mihitsy hoe nataony batisa. Zany mbola fampianarana hafa mbola hipoitra zany rehefa tonga le tenin'Andriamanitra fa tohizantsika zany 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa anefa aho ankoatra ireo dia tsy hitako zay nataoko batisa. Fa tsy naniraka ahy hanao batisa Kristy fa hitory ny filazantsara tsy tamin'ny teny fahendrena fa andao ho foana ny hazofijalian'i Kristy. Zay zany le izy. Zay Paoly no miteny an'izany hoe raha ny tena marina Paoly nanao batisa izy, manana fanomezam-pahasoavana izy be da be ny fanomezam-pahasoavana azon'i Paoly zay tantarainy amin'ny bokiny rehetrarehetra ato zany hoe Galatiana, Korinthiana, Romanina fa miteny mihitsy izy hoe tsy tamin'ny teny fahendrena, tena nanerisi-tena mihitsy Paoly fa andao hozy izy ho foana ny hazofijalian'i Jesosy. De Jesosy rehefa arak'ilay teny teo aloha tsisy afa-tsy ny Jesosy Kristy ny hazofijaliany zay foana ny an'i Paoly notoriany hoe io no raiso, io no raiso aza miherikerika fa io ihany no ambara eto de ho avy io le Jesosy io zao no andro farany ka anisany voahomana ve tsika mba tsy hanatsiny satria zay masina ihany no ahita an'Andriamanitra. 5:20 eto amin'ny baiboliko zany de ohatran'izao indray mivaky teny ato hoe Jesosy Kristy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa ny teny ny amin'ny hazofijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika zay vonjena. De zay zany misy rehefa misy teny faneva de io ihany no raisina. De io zany halalinina eo fa raha mamaky tsara ny teny eo aloha tsika de mazava zany le teny hoe fa ny teny avy amin'ny hazofijaliana satria ny teny momba ny hazofijaliana izy hoe mba tsy ho foana ny fahendrena dia fahadalana ho amin'izay ho very hozy izy. Ny olona tsy mihinana Jesosy hoe efa teo amin'ny hazofijaliana dia lasa fahadalana de very reny olona reny. Inona no atao hoe very? De ambarantsika foana fa ny olona any amin'ny elo, any amin'ny hafobe, zany no atao hoe olona very. Fa herin'Andriamanitra kosa amintsika zay ho vonjena. Ny vonjena dia zay tafiditry ny lanitra. Zay zany no atao hoe vonjena, misy hoe voavonjy mety voavonjitsika hoe minoa an'i Jesosy de voavonjy ianao sy ny ankohonanao zay zany finoana voalohany hoe mandray an'i Jesosy. Fa ny tena olona voavonjy de ny olona zay tafiditra any an-danitra, tafiditra eo amin'ny lanitra satria zay no tenin'i Jesosy hoe amboatra toerana ho antsika izy any an-danitra any. 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa voasoratra hoe ho ravako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Any amin'ny Isaia 20:20 zany no nisy an'izay zay teny noraisin'i Paoly. Arak'izany dia fantatry Paoly mahay tenin'Andriamanitra arak'ilay resahantsika teo naka teny tao amin'ny Isaia Paoly hoe zany anie ny tenin'Andriamanitra tam'zany hoe ho ravako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Isaia mpaminany nefa nampahafantarin'Andriamanitra zany teny zany ihany koa. 20 amin'ny anaran'i Jesosy aiza ny endry, aiza ny mpanorandalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao. Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna fa ny fahendren'izao tontolo izao. Satria amin'le misy fampandaniana manko Korintho zany dia manomboka misy ady hevitra. Zay ny an'i Paoly, zay ny amin'ny Apôlôsy ohatran'izao izy io, ohatran'izao izy io de miady hevitra eo ny endry zany satria
amin'ny firenena efa mandroso moa zany Korinto zany, nandroso be zany tamin'izany, dia manomboka miady hevitra ny olona, aiza ny mpanoratra lalàna, le olona mahay manoratra lalàna zany tena mahay manao ny lalàna de miady hevitra mahay manitsy mihitsy hoe zao no tena izy amin'ity fanarahana an' Jesosy ity. Aiza ny mpiady hevitra, misy ady hevitra be eo fa hozy izy hoe tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna fa ny fahendren'izao tontolo izao. Inona ny fanazavana azy raisintsika zany andiny faha iraika amby roapolo, satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, koa ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrakan'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa tonga ihany zany fahendren'Andriamanitra zany hoe tsy tonga Jesosy. Paoly no miteny an'izany satria fantany tsara mihitsy fa tonga mihitsy zany le fahendren'Andriamanitra no nitondra an' Jesosy teo fa tsy nino an'izany ny olona. Fa ilay fanazavana tenin'Andriamanitra no hamonjena izay mino. Io zany mila mino am'zay zany tsika dia ho vonjena efa teniny moa zany. Ho hitantsika fa vakiantsika ny teny arak'le tiany teo, vakiana le teny de verimberina matetika farany mazava amintsika hoe ay ve zany tena fanarahana an'ity Jesosy ity. Andiny faharoa amby folo roa amby roapolo amin'aran'i Jesosy. Fa mila famantarana ny jiosy ary mitady fahendrena ny Grika, fa izahay kosa dia mitory an'i Kristy voaombo tamin'ny hazofijaliana, dia fahatafitonana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny Grika. Eto moa zany ny jiosy fantatsika tsara ny jiosy dia rehefa tonga Jesosy de miteny foana ry zareo. Zany zany ny fanaon'ny jiosy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de ataovy ity, ataovy ity, te hahita fahagagana foana. Zany ny an'ny jiosy ny afa-ny tiany hinoana hoe tena hoe Andriamanitra ve miasa ao anatin'le olona. Ny Grika indray reo le filôzôfy reo. Raha tamin'ny hanitra filôzôfia ianao dia le olona manao fahalalana, manao inona moa izy itao filôzôfy moa zany filazana azy dia avy any Grika daholo ny ankabeazany. Dia reo olona reo tena manam-pahendrena, nianatra tena mitady fahalalana mahasaina fotsiny indray zany ny Grika. Zay mahatonga anazy hoe ny fahendren'ny saina de ny Grika mitady an'izany. Fa ny miracle, ny fahagagana de ny jiosy no mitady an'izany satria zany no eritreretiny hoe Andriamanitra le ivavahan-jareo zany manao miracle tsy efa fantany tsara mihitsy fa le Andriamanitra zay nifidy an'i Abrahama, nitondra an'zareo tany amin'ny nivoaka tao amin'ny tany Ezipta de mpanao miracle. Ka raha misy milaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra de hanaovy miracle indray ary zay. Nefa Jesosy rehefa nanao fahagagana maro tao am'zareo. Fantatsika tsara raha mamaky tsara tsika manomboka any Matteo any, Matteo toko voalohany, fahatelo, fahadimy, fahaenina, Jesosy nitory teny an-tendrombohitra, be ny fahagagana, manome sakafo olona tsy omby 5,000, manasitrana olona, mandroaka devoly, manasitrana boka, manangana ny olona efa maty ary Lazarosy. Fa mbola mitady ihany zareo, aiza ny fahagagana fa zany ny fanaon'ny olona. Ka i Paoly eto de miteny zany ny fanaon'ny olona, any Korinto koa zany de mitady zavatra ohatran'izany ny olona fa eto Paoly de miteny hoe andiny fahaefatra amby roapolo izy Paoly amin'aran'i Jesosy. Fa am'zay vao antso kosa, misy olona natsoina manokana zany na jiosy na grika. Io zany rehefa natsoina de tsisy mifidy intsony. Grika moa zany le antsoina hoe jentilisa koa am'zao fotoana, zay tsy jiosy zany no antsoina hoe jentilisa, de grika koa ireo. Dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Le Kristy zany Jesosy ilay Mesia no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Am'jiosy le herin'Andriamanitra, am'grika de fahendren'Andriamanitra. Zany no tadiavin'ny olona, na le olona am'sainy fotsiny no tadiavan'Andriamanitra tahaka ny grika, na mitady fahagagana tahaka ny jiosy. Mba tsy ho amin'izany tsika fa tena handray an'i Jesosy hoe tena hoe manana an'ireo rehetra rehetra eo zany izy. Andiny fahadimy amby roapolo amin'aran'i Jesosy hoe ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Andriamanitra io mahagaga, fantatsika efa tenenina hatramin'ny fa Andriamanitra no nambomba ny fanahiny tao ambony rano hatrany amin'ny Genesis tany zany de feno, misy fahalalana be dia be no nataony, misy fahagagana, indraindray mety hoe velona fahalemena fa mampahery ary. Fahalemen'Andriamanitra, misy miteny hoe fahalemen'Andriamanitra no hoe nandravahana hoe nahatonga ny tondra-drano tamin'ny andro Noa fa
hay zavatra tena faherezana mihitsy zany a. Tsy afaka ny efa misy teny any, be da be ny teny any hoe ianao ve hitsara hoe am'ilay mpamorona hoe inona no ty ataonao amiko? Tsy afaka ny hitsara an'Andriamanitra isika fa ny fahadalan'Andriamanitra hozy iza de endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra de mahery noho ny olona. Andiny fahaenina amby roapolo hoe ireo nofidin'Andriamanitra, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hevero ny fiantsonanareo ry rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny razana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampamenatra ny mahery, ary ny iva razana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba ahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo ahazo irehareha eo anatrehan'Andriamanitra. Any moa zany vao misy teboka dia any vao lazanintsika ny famakiana. Rehefa vakiana ohatr'izay zany ilay izy raha vakiana miadana de efa mazava, tsy mila hazavaina intsony. Hoe ahoana indray moa zany no hanazavana an'izany a, hoe mba heverina ny fiantsonanareo no antsointsika zany a, indraindray tsika olona tsinitsinina tetỳ amin'izao tontolo izao no nantsoin'Andriamanitra iva razana hozy a, olona malemy, olona tsinitsinina fa hampamenatra ny endry. Dikan'izany a rehefa tonga aminao ny fanahy masina, rehefa natsoin'i Jesosy ianao a, dia hafa mihitsy ny fiainantsika zany a, dia tsika tsirairay avy a ampahafantarin'ny Tompo ny voninahiny. De avy eo ny olona manontany hoe inona no mahatonga an'izao, fa maninona ohatran'izao lay olona iny a? De ianao miteny hoe Jesosy Kristy ity, izy a no anton'ny zavatra rehetra ka dia raiso izy fa zahako de nandray an'i Jesosy a, de izany no ampahafantariko anareo koa tahaka ny ataon'i Paoly. Izy de tena nihevitra nanana fahalalana mihitsy taloha fa tena nanerisi-tena mihitsy hoe tsinitsinona kay zany a le zavatra fahafantarako taloha ireny fa tsisy afa-tsy ny fandraisana ny Tompo. Andininy fahatelopolo, andiny fahasivy amby roapolo, teneniny eto hoe mba tsisy amin'ny anaran'i Jesosy mba tsisy nofo ahazo irehareha hozy izy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha vao mirehareha araky ny nofo efa nisy filazana teo ny amin'ny fahabebahana, ny amin'ny hoe filan'ny nofo, aoka tsy handeha amin'izany hozy izy. Fa Andriamanitra fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika ary koa fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana. Hitantsika zany a indraindray monko rehefa resahana le hoe fahamasinana, fahamarinana, eto zany de zay foana no ambara eto, eto amin'izao fiaraha mivavaka hoe ho avy Jesosy a, dia zay masina ihany no nahitan'ny Tompo, de miresaka foana ahoana moa zany no hahatonga antsika masina, raha tsy masina isika de sady tsy ahitan'i Jesosy no tsy hiaona aminy a, no tsy tafiditra, tsy hanatsiny, de ho tavela ety ihany zany. Fa eto Paoly de efa niteny tam'izany mihitsy izy, efa niteny a, andininy fahatelopolo, vaveriko vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika. Jesosy ihany zany no fahendrena amin'Andriamanitra ho antsika, de inona no teneniny? Ary koa fahamarinana, Jesosy no fahamarinana, ary koa fahamasinana, ary koa fanavotana. Io zany raisina tsirairay de mazava fa raha vao vakianao maimaika de lasa fotsiny zany le tenin'Andriamanitra fa zany a, ary koa zany a ny fanavotan'Andriamanitra antsika, fahendrena avy amin'Andriamanitra de fahamarinana, Jesosy Kristy fahamasinana, Jesosy Kristy fanavotana, Jesosy Kristy mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehareha aoka ny Tompo no horeharehany. Any amin'ny Jeremia toko fahasivy andiny fahatelo amby roapolo koa zany a no avoakan'i Paoly koa zany teny zany. Tsisy afa-tsy i Jesosy no horeharehantsika, izy ny Tompo. Hitantsika fa zay zao ny toko voalohany, arak'ilay teny teo hoe hatraiza no mety hanajanona ny Tompo ny fanazavana ny teniny alohan'ny hibebahantsika sy handraisantsika an'i Jesosy, satria rehefa manomboka mamaky zany tsika de manomboka fantatsika hoe ay ve zany kay zany le tenenin'i Paoly. Efa nivakiana tany amin'ny Rômanina ny bebahantsika, de tany amin'ny Galatiana de vakio tahaka izany fa ho hitanao fa mazava kay ny tenin'ny Tompo. Misy eto amin'ny fiaraha mivavaka isaky ny sabotsy zany na amin'ny fotoana hafa dia fampaherezana fa ny Tompo efa miteny amintsika amin'ny alalany, ary n'iza nanoratra boky amin'izao fotoana izao a, be da be ny manoratra boky na vita boky be da be amin'ny biblioteka noho ny tenin'Andriamanitra, tsisy zavatra mihoatra noho ny tato.
Tsy zavatra mihoatra fa zay teny ato amin'ny baiboly ahitana no fampaheresana no zavazavain'le olona ny lalinina raha tena nandray an' Jesosy izy ka naseho ny fanahy masina de mety fijono vavolombelona na ohatran'izany no ataonao. Fa raha vao hoe fanazavana filôzôfika ara-tsaina fahendrena de mila mieritreritra isika fa sao de tsy ao intsony ny tompo. De raisiko ny toko faharoa zany a Korintianina voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Mitory an'i Kristy voaombo tamin'ny hazofijaliana. De vao hitantsika indray zany lohateny, zany lohateny amiko. De inona zany l'izy? Tsisy afa-tsy hoe Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazofijaliana no toriana. Tonga de efa mazava tsara fa vakitsika ihany a handraisantsika hoe inona moa zany nanazava an'i Paoly anazy. Anaran'i Jesosy andininy voalohany zany toko faharoa amin'ny Korintianina voalohany. Ary izao koa manazava ihany izy zany rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga ary izao koa hozy izy rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny marevaka na fahendrena, rehefa nitory taminareo ny zava-miafina ny amin'Andriamanitra. Tsisy zavatra arak'ilay teny teo, tsisy resaka filôzôfika be na fahendrena be na manao amin'ny teny frantsay teny mahazatra démonstration ny amin'ny teknika amin'ny fitenenana sy ny rehetra rehetra fa tsy misy zava-miafina ao izy na miravaka be le teny ambara fa inona no teneniny andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy fa ninihy tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy de izy voaomby tamin'ny hazofijaliana. Zay ihany zany l'izy mitory an Jesosy voaomby tamin'ny hazofijaliana, Jesosy Kristy, zay hozy izy minihy tsy mijery. De indray mety manam-pahalalana Paoly satria nahafantatra ny tenin'Andriamanitra nianatra ny lalàna izy fa nataony tsotra mihitsy hoe Jesosy Kristy zay zahako mihitsy nanenjika azy de niseho tampoko de izy le Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazofijaliana, io le teneniko aminareo eto hozy izy. Andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ary izao aza raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary fangovitana be ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena zay natao ampiaiky fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery mba tsy iorenan'ny fiononareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Zay zany l'izy. Paoly zany rehefa tonga tao am'zareo tao de mangovitra, matahotra satria mety olona manam-pahendrena, olona ambony, olona nianatra very zareo tany Korinto zay noteneniny teo fa natahotra hozy izy sady nangovitra, nalemy mihitsy ary teo anatrehanareo mba fa tamin'ny hanehoana ny fanahy sy ny hery. Raha mamaky tsara tsika de le fanahy zany fanahy lehibe eto, fanahy masina. Eto arak'ilay teny teo hiteny momba ny fanahy Paoly raha mamaky ny tenin'ny Paoly eo tsika aoriana kely eo de hiresaka momba ny fanahy am'zay izy satria tsisy afa-tsy le fanahy masina io no tena mampianatra, mampahery, mampahafantatra antsika ny herin'Andriamanitra sy ny fahefany de io izy hoe fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery mba tsy iorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Zay zany angatao foana ny fanahy masina hananantsika ny herin'Andriamanitra, tsy miankina aman'olona, nisy fampaherezana be dia be teto hoe aza mitoky aman'olona, aza miankina aman'olona fa angatao ny fanahy masina de raiso le hery arak'ilay teny teo fahabebahana teo rehefa nandray ny hery, nandray an'i Jesosy ianao tamin'ny teninanao mahatoky ianao fa nodioviny tamin'ny rano de sahy ianao nijoro nandray le hery sy fahefana de nandroaka ny asan'ny tempôly. De ohatran'izay zany le hoe fanahy masina tena hoe angatao foana fa zay ihany no ahafahantsika maharitra amin'ny fanarahana ny Tompo. Angambany tiany Tompo teneny eto zany ajanoko ao amin'ny toko faharoa eto angambany vakiana hatramin'ny farany toko faharoa dia hita eo ny hanazavan'ny fanahy masina azy tohizantsika ny famakiana ny teny ny ao amin'ny baiboliko zany alohan'ny andiny fahaenina de hoe ny fahendren'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy kanefa milaza fahendrena amin'ny efa matotra izahay. Tsy ny fahendren'izao tontolo izao na ny amin'ny mpanapaka izao tontolo izao zay olona mihalevona fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina dia fahendrena zay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohan'ny nahariana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao fa raha nahalala izy dia tsy nohombony tamin'ny hazofijaliana ny tompon'ny voninahitra.
Hitantsika an'izany misy mpanapaka, hatramin'izao ny mpanapaka raha fantatsika tsara ny olona mpitondra mpanapaka amin'ny firenena dia vitsy, ataoko hoe vitsy na atao hoe tsy misy mihitsy ary angambany a. Dingany hoe mba tsy ho amin'izany no hoe tena hoe nandray an'i Jesosy. Mahafantatra ihany ilay olona, mahafantatra ihany hoe izay mahafantatra an'ilay Jesosy Kristy fa tsy manaraka araka ny tena hoe iza lay Jesosy Kristy fa ny mpanapaka amin'izao tontolo izao hozy izy izay olona mihalevona. Mihalevona zany ho foana ihany zany ny fanapahany aty amin'izao tontolo izao fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho andiny fafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka maneho zava-miafina ny fahendren'Andriamanitra io le fanahy masina io. Dia fahendrena izay nafenina sady voatenin'Andriamanitra ho voninahitsika antsika taloha naharian'izao tontolo izao. Efa voantso zany tsika ny tenenin'i Paoly eto mampahery ny Korito izy aza miady hevitra be intsony fa raiso Jesosy hampatsorana fa raha vao mieritreritra ianao hoe resy ny tena mahay an'io zay ny tena tompon'ny fahalalana satria zay tompon'ny fahefana, tompo-toerana na amin'ny toeram-pivavahana io na amin'ny fanjakana dia zava-miafina izany. Andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka hozy izy. Mpanapaka izao tontolo izao tsisy nalala izany ary fa raha nalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazofijaliana ny tompon'ny voninahitra. Tamin'ny andron'i Paoly moa izany io. Tamin'izany vao avy nivonoina tsy ela Jesosy tsy ampy 100 taona taorian'ny nanomboana an'i Jesosy izany tantara izany. De mbola izany no malaza sy mafana izany hoe tena nomboan'ny olona Jesosy tamin'ny hazofijaliana noho ny tsy fahalalany. Dia iza no nanombo azy? Ny mpanapaka. Le mpanapaka roa, le mpanapaka mpitondra fivavahana teo amin'Israely izay mpanara-dalàna fotsiny tao amin'ny baiboly sy ny mpanapaka teo amin'izao tontolo izao dia teo amin'ny fanjakana Rômanina izany. Ka izay mila fantatsika foana zany hoe inona moa zany tena tenenin'i Paoly eto. Mazava ilay izy dia vakia moramora fa tena tsara ny teny fampaherezana andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny toko faharoa. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao fa raha nalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazofijaliana ny tompon'ny voninahitra. Diny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Any amin'ny Isaia toko efatra amby enimpolo andiny fahatelo. Izany zany ny efa noman'ny Tompo ny tsirairay avy amin'izay mandray azy fa arakarakitsika zany izay vonona handray an'i Jesosy koa ve raha mbola tsy nandray ianao na hiverina amin'ny Tompo, hifoha amin'ny torimaso arak'ilay teny izay azontsika tamin'ny fampibebahana teo. Betsaka ny matory kamo mamaky ny tenin'Andriamanitra fa vakio am-piadanana miadana. Raha manana baiboly karazany maro ianao dia azonao vakiana amin'ny baiboly satria misy version samihafa. Raha mahay teny frantsay ianao, mahay teny anglisy dia vakio amin'izany koa fa misy fanazavana mety ho azonao koa zany fanampiny fa amin'ny teny gasy dia vakiana miadana fa hiteny aminao ny Tompo ho fanazavana mba tsy hiandry. Marina hoe isaoranan'ny Tompo zany sao fa be dia be ny enregistrement efa vita dia afaka mihaino ianao fijona vavolombelona mba tsy takan'ilay jiosy koa zany. Zay manko ilay misy arak'ilay teny teo hoe ny jiosy tia kristiana zany mandray an'i Jesosy dia mitovitovy amin'ny jiosy miandry fahagagana. Tandremo izay koa zany tsy fahagagana fa tena fiorenan'ny finoana ao anatintsika hoe tena Jesosy, Jesosy Kristy sy ilay fanahy masina. Tsy takan'ny an'ny fahendren'ny Grika amin'ny fahalalana, manao etude be, manao recherche, tsy izay koa ilay izy fa tena mandray an'i Jesosy amin'ny fahatsorana tahaka ny ampitan'i Paoly eto zany amin'ny tsotra andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny zava-dalina izay ao amin'Andriamanitra aza. Zay ilay niresahantsika teo hiteny momba ny fanahy Paoly. Gaga isika fa nanomboka nampidiry moramora ilay fanahy. Teo izy aloha dia niteny an'ilay hoe Jesosy efa tamboho aloha no teny hoe tsy izaho Paoly mihitsy hoy izy tandremo fa tsisy Paoly na i Apôlôsy na i Kefasy no nanao ity zavatra ity fa Jesosy Kristy vao omby tamin'ny hazofijaliana. Dia vao izy niteny moramora hoe misy fanahy masina izay tena manome ny fahendrena, manome hery. Andiny fahafolo averiko ilay izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Zay zany tsika izay vao antso angataon'ny Tompo mba hisy an'ilay ao anatin'ilay tsika zany.
Ilay isika ireto zany a, le olona nandray an'i Jesosy nandray ny fanahy masina, io ilay notenenin Jesosy hoe "Izaho niraka amin'ny fanahy masina, ny raiko kosa izy hanome ny fanahy masina", dia fanahy mpananatra, manolo-tsaina, manome fahendrena, le fanahy fitin'Andriamanitra, zany voazava daholo zany fa eto Paoly de mbola hanazava an'izany izy ao aoriana fa eto izy miteny hoe nambaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahy. Amin'ny fanahy zany no fanazavana rehetra fa tsy amin'ny fahalalana na amin'ny saina maha-olombelona. Fa ny fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny zava-dalina izay ao amin'Andriamanitra aza. Misy zava-dalina zany ao amin'Andriamanitra ao. Fa rehefa tonga ny fanahy masina zay manginy antsika tsirairay avy, omena antsika tsirairay avy dia ampahafantariny fanahy masina antsika ny zava-dalina na dia ao amin'Andriamanitra aza. Aza gaga ianao rehefa misy fidina vavolombelona eto hoe naseho an'ny Tompo tamin'ny fahitana, tamin'ny nofy, tamin'ny teny, tamin'ny tamin'ny zavatra maro, ny zava-miafina. Zava-miafina zany indraindray zavatra fiainan'le olona miafina na zavatra ho avy, zany no atao hoe zava-miafina, na zavatra tsy mazava amintsika ny amin'ny fanarahan'ny Tompo dia asehony amin'ny alalan'ny fanahy masina zany. 180 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa iza no olona mahalala izay momban'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ho an'ny olona tsirairay avy zany a de izy tsirairay avy, tsika tsirairay avy no mahafantatra antsika. Zay le tenin'ny averiny Mama Felisia hoe ny tsirairay avy a no mahafantatra an'le teny de tsika no mibebaka. Ianao no mibebaka araka ny teny izay voaray anao eo zany fa tsy hoe ho an'ny ranony zany a na ho an'izy zany fa ny tsirairay avy no mahafantatra hoe tena ho anazy zany teny zany, tena hibebaka am'zany ahako a. Tonga teo ny fibebahana, ny amin'ny fitsangatsangana, ny amin'ny mpangalatra amin'ny fandanjana, ny amin'ny kolikoly. Zany rehetra rehetra zany a de ny tsirairay avy izay tenenan'le fanahy masina zany a no mahafantatra izany ao anatiny ao hozy izy. Ary toy izany koa hozy izy, vakiako toy zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary toy izany koa tsy misy mahalala izay momba an'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Zay zany a, raha te hahafantatra an'Andriamanitra de le fanahin'Andriamanitra, angatao ny fanahin'Andriamanitra raha te hahafantatra an'Andriamanitra isika. Zany hoe izay manaraka ny Tompo de tsy maintsy mino aloha fa misy aloha Andriamanitra, ary Andriamanitra koa de fanahy, ary Andriamanitra de fanahy masina. Fanahy masina io fa tsy fanahy maloto koa, misy ny fanahy maloto mila fantatsika izany a. Misy ny fanahy ratsy, misy ny fanahy maloto, fa ataony lehibe mihitsy hoe fanahy, sorotany lehibe izy hoe fanahy masina an'Andriamanitra io fa 120 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao isika, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny fahasoavany. Zay zany l'izy. Eo aloka amin'ny any amin'ny Rômanina teo angamba tsy haiko na teto ny nizarana an'izay hoe fa mihavaoza hozy izy Paoly ihany no miteny an'izay Rômanina 12 any a. Mihavaoza amin'ny fanavaozana ny saina hozy izy, mba ahafantaranareo ny tsara sy ny marina. Fa tena hoe fa tsy nandray 120 amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao. Tsy fanahin'izao tontolo izao tsy mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy a, fa tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao isika, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, grand tef izy teto zany a, izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny fahasoavany. Raha tsy manana le fanahin'Andriamanitra de tsy fantatsika mihitsy avy amin'Andriamanitra io fa mieritreritra tsika rehefa tonga le zavatra hoe namaly vavaka, zay manko le izy koa matetika. Hoe nentinay tamin'ny mpanompon'Andriamanitra de namaly vavaka de le mpanompon'Andriamanitra indray no isaorana de omena fanomezana be da be de mitaky-bola aminao a, fa tsy le Andriamanitra no omena voninahitra. Indraindray zay no mifankampanahy mihitsy. Hoe tena manararaotra mihitsy le olona ary azagaga tsika misy ny fanararaotana de misy ny mpanompon'Andriamanitra izy de tena miaina tsara fa le olona rehetra rehetra manaradia azy eo a de olona ao anatin'ny fahantrana. Satria voafitaka an'izay le olona hoe mamaly vavaka, tena mamaly vavaka tokoa Andriamanitra, fa tsy le mpanompon'Andriamanitra iny no mamaly vavaka e, fa Andriamanitra no mamaly vavaka le olona zay nentina am-bavaka. De zay mahatonga an'i Paoly niteny mihitsy eto hoe 170 toy an'le 120 teo hoe azafady amin'ny anaran'i Jesosy hoe averiko hatramin'ny 120 tsara amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao isika, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika
tamin'ny fahasoavany. Izany koa ny teninay hoy izy, zany hoe tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra nanomezana antsika ny dimy fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Izany koa no teninay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Zay zany rehetra rehetra zany averiny eto foana. Ny teninay izay mahatonga an'i Paoly niteny eto zany satria niaraka tamin'i Sôstena moa izany ilay nanoratra, de tahaka izany koa tsika eto zany tsy avy amin'ny fahendren'ny olona mihitsy, fa raha fahendren'ny olona de ho rava ihany, mety handroso ihany ilay izy fa rehefa ilay fahendren'ny olona de ho rava indrindra. Ny tena mampatahotra de ny devoly manala baraka rehefa hoe mandeha amin'ny fahendren'ny olona fa ny tompo zany no angatahana, angatahana foana ny fanahy, fanahy masina mba hananana fahendrena amin'ny fizarana ny teny. Averiko ihany ilay izy zany andiny fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy, izany koa no teninay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Fanahindriamanitra no mampianatra antsika raha mampitahy izay zavatra ara-panahy amin'izay avy amin'ny fanahy izahay. Jerevy tsara fa miverina fanahy, fanahy foana misy fotoana eto hoe fa raha mampitahy izay zavatra ara-panahy, ara-panahy fanahy kely indray moa zany ilay izy, amin'izay avy amin'ny fanahy izahay. Misy zavatra ara-panahy, misy fanahy ratsy, fanahy kely zany indray manko misy fanahy kely, fantatsika tsara fa fanahy ratsy koa anie mihaino miasa izy de mamaly hoe mangataka ny olona, zany mahatonga misy hoe ny fampisaviana, ny sorcière, ny mpanao ody ratsy, satria misy fanahy hafa koa izay mamaly koa fanahy kely fa tsy arak'izany mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra. Raha mampitahy izay zavatra ara-panahy amin'izay avy amin'ny fanahy izahay hoy sisa. Zay zavatra avy amin'ny fanahin'Andriamanitra de hafa mihitsy. Le fanahy lehibe zany io ilay fanahin'Andriamanitra. Any amin'ny Apokalipsy izy de miteny mihitsy hoe fanahy fiton'Andriamanitra, de voazava zany any amin'ny Isaia any, any Jeremia koa manazava hoe zao le fanahy fiton'Andriamanitra io. Andiny faha-efatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona izay araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa mazava zany efa notenena taria amin'ny fivavahana taria hoe aza mandeha araka ny nofo. Fa ny olona araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra. Zay zany le mila tandremantsika foana hoe aza mandeha araka ny nofo, raha vao mandeha araka ny nofo hoe mandeha araky ny nofo zany de manao arak'ilay teny teo, manao fitadiavana, recherche amin'ny fahalalana olombelona, de manao ohatran'izao sy izao na manarakaraka ny nofo koa za de tena arak'ilay teny teo mieboebo, mirehareha, manamary tena. Fa na Paoly ary teo amin'ny Korinte de tena naneritsy tena mihitsy hoe tena nalemy, tena nangovitra mihitsy. Fa ny fanahin'Andriamanitra ihany no angatantsika, ahafantarantsika ny zavatra tian'Andriamanitra hambara. Averiko andiny faha-efatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona izay araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra, fa fahadalàna izany aminy, sady tsy azony satria araka ny fanahy no hitsarana azy, no hitsarana izany azafady, fa araka ny fanahy no hitsarana izany. Tsy azony mihitsy ilay izy, dikan'izany ohatran'ny hoe arak'ilay teny teo zany hoe tsy azon'ny olon-tsotra na tsy zay mahatonga antsika hoe androana ny devoly rehefa mahatsiaro tena tena mibebaka isika tafaray amin'ny tompo de androana ny devoly de mangataka ny fanahy masina. Tsy ho azontsika mihitsy zany na le fampaherezana eto, na le teny. Misy ny olona sasany de tena fa nahoana ary hozy tsy mety mazava na mihembotra foana de androany mafana fody rahampitso de efa reraka satria tsy azon'le fanahy raha vao tsy mandray fanahy mihitsy le fanahin'Andriamanitra. Io lay fanahy tamin'ny nalefan'Andriamanitra efa nampanantenain'i Jesosy mihitsy nampanantenan'Andriamanitra zay nomeny ny mpianatra roapolo amby zato zany tamin'ny asan'ny apôstôly, tany andron'ny pentekôsta zany, ao amin'ny asan'ny apôstôly moa zany no tiako lazaina azafady. Fa io zany angatahana foana, zay tsy nandray an'ilay fanahin'Andriamanitra de tsy mahazo an'io mihitsy, fa mierikerika na mora reraka koa raha vao mandeha amin'ny herin'ny tena. Afaka mandeha amin'ny ny herin'ny tena ihany, be dia be ny olona mandeha amin'ny herin'ny tena, na ny fiaraha-mivavaka io zany manao effort fotsiny hoe za lasa mandeha manao le herin'ny tena io zany hoe niditra antoko-pira, za lasa diakônina, za ko lasa zao.
Izy zany de hoe lasa mpanompo amin'ny fiaraha-mivavaka ao amin'ny fiangonana, zay le mandeha amin'ny herin'ny tena, fa tsy mandeha araky ny fanahy. Efa natao ao anatin'ny asan'Andriamanitra ao ihany fa mangalatra araky le teny teo ihany, mandray kolikoly, manao kolikoly, manao zavatra ratsy ihany a. Mila mieritreritra zany tsika fa tsy ao amintsika le fanahy, hany ka tsy azontsika le izy zany ka zany a isaorantsika ny Tompo fa mitohy ny tenin'Andriamanitra araky ny efa nibebahantsika teo. Misaotra amin'ny Paoly tsika satria Paoly moa zany a nivangian'Andriamanitra manokana, zay a apôstôly mampianatra, de tahak'izany koa ny fampahaizantsika eto a, enga anie mba tsy hiverina foana ny teny fa ho fampahaizana antsika tokoa. Averiko ihany ny andiny faha-efatra amby folo de tozako amin'ny andiny fahadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa ny olona izay araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra, fa fahadalàna izany aminy, sady tsy azony satria araky ny fanahy kosa, satria araky ny fanahy no hitsarana azy. Ho tsaraina zany a ny tsirairay avy araky ny fanahy, andiny fahadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona araky ny fanahy, eto zany grand F moa zany ny efa lehibe a, ny olona araky ny fanahy a, iny le hoe any amin'ny Galatianina toko fahadimy teo iny a, fa vakiantsika veren'ny vakiana fa tsy ho vakiantsika eto intsony hoe inona ny vokatry ny fanahy. Fa ny olona araky ny fanahy kosa dia mitsara ny zavatra rehetra kanefa tsy mba tsarain'ny olona izy. Zay zany a, mety mahagaga zany tenin'ny Paoly zany fa efa tena iasan'ny fanahy masina tsika, dikan'le mitsara tsy hoe manamary tena fa miteny ny marina le mananatra io zany. Zay ny dikan'le mitsara eto, mananatra hoe mitandremo fa tsy mety tia ny lalana mankany amin'Andriamanitra, tia ny lalana rehefa tena ho raisin'i Jesosy, zay le ho avy Jesosy a handray ny anazy ihany. Ka miteny zany le raha iasan'ny fanahy na antsika tsirairay avy a dia aza gaga ianao rehefa manomboka iasan'ny fanahy, fa manomboka mitory zany na tonga hoe mitory teny na manambara ny marina, satria fanahy masina no miasa ao anatintsika tsirairay avy a, de tsy mety fa te hiteny ny marina amin'le olona hoe tandremo fa tsy tsara ty lalana alehanao ty, tsy mety ty a, fa ovay fa hitondra anao a any amin'ny elo, any amin'ny afobe sy hidiranao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra na de ao anatin'ny toerana misy an'Andriamanitra any ary indraindray fa zany a le teny anazavanin'ny Paoly mihitsy eto mazava, andiny faha-enina amby folo farany amin'ny anaran'i Jesosy: fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy. Isaia toko faha-efapolo andiny fahatelo amby folo zany, zay le nitenintsika tarihy aloha hoe indraindray zany tsika miteny hoe fa iza moa tsika no niteny amin'Andriamanitra hoe amboary ohatr'izao ako na tsy nety ny zavatra nataonao. Fa eto zany a, tany amin'ny Isaia izy niteny tam'zany koa de averin'i Paoly eto hoe: fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy. Zay zavatra ataon'Andriamanitra zany de tsara ary ny fanahy masina efa niteneny teo a, le fanahy ihany no mampahafantatra antsika ny zava-miafina avy amin'Andriamanitra. Kanefa izahay hozy izy a dia manana ny sain'i Kristy. Zay zany a ny tian'ny Tompo tenenina hatreto a. Araka ny teniko teo a, raha ho vakiana foana, satria novakiako hatrany amin'ny toko fahafolo izy zany a, de hoe tena raha ho vakiana daholo izy a tena tsara mihitsy a, satria kay zany ny olona mahalaina mamaky, fa ajanontsika eto satria mety ho lava loatra ny fotoana fa hibebaka isika ary indrindra raha mbola tsy nanolona-tena ho an'i Jesosy ianao zany a, nahelan'izany teny zany hoe: "Ay zany a zavatra tia manaraka an'i Jesosy ity de resaka ara-panahy kay izy ity." Ary Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazofijaliana, tsy olona no arahana, tsy mandeha amin'ny fahalalàna sy amin'ny fahendrena, fa mangataka amin'ny fanahy masina, de rehefa feno ny fanahy masina de tena mahafantatra mihitsy hoe ty le Jesosy Kristy arahan'i Paoly, narahan'ny mpitory teny zay toriana eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao a, dia ilay Jesosy Kristy a nanome ny fanahy masina. Le fanahy masina no omeny, dia le fanahy masina io a no mampianatra antsika, manazava antsika ny lalantsika. De angatao foana ny fanahy masina fa raha vao tsy feno ny fanahy masina, indraindray efa misy ny fanahy masina zany ka raha tsy feno io a, dia le fanahy maloto no misisika eo dia na miverina an-dàlana antsika, na reraka, na kivy. Ka zay le izy a, hibebaka tsika, hivavaka tsika azafady, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao a de misy vavaka fohy eo a, satria ny fotoana moa zany mandroso, dia atolory koa ny tenanao handray an'i Jesosy. Raha variana ianao a tsy nandray an'i Jesosy hatramin'izay na variana reraka arak'le teny tery aloha hoe mifoaza amin'ny torimaso, de fotoana zany zao a hifoazantsika indray a, mba azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra
handinika ny ten'Andriamanitra, hangataka ny fanahy masina, hanazava amintsika ny zava-miafin'Andriamanitra. Ka dia misaotra ny Tompo isika amin'ny teny sy ny amin'ny fampibebahana rehetra teo dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao ary koa efa marana sady ny fotoana amin'izao anio izao. Hivavaka isika tompoko. Eny indray Jesosy Kristy Tompo fanahy masina. Misaotra anao sainy amin'ny teny izay ambaranao. Sarotrinay tokoa hifampahery, hifampizara araka ny tenin'i Paoly, tsy manana fahendrena izay ary ny tena marina mangovitra sy matahotra ary izay mizara ny teninao fa noho ny hery avy aminao Tompo, satria izay dia efa nibebaka taminao teo, nifoona taminao ary nangataka ilay ranao Jesosy, ilay ranao izay narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana. Ianao ilay Jesosy Kristy nombona tamin'ny fijaliana, nandrotraka ny ranao no nanadio anay ka ahafahanay mizara fa ianao Jesosy dia efa tonga ilay Jesosy Kristy, ilay Kristy, ilay Mesia tonga aty amin'izao tontolo izao. Dia misaotra anao koa izay noho ny teny izay nomenao amin'ny mpanomponao Paoly, mampahafantatra anay Tompo, manazava fa tsisy azonay tanterahana fa tsy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ilay fanahy masina no mampahafantatra anay ny zava-miafin'Andriamanitra. Ka dia mangataka anao izay fanahy masina ho aminay tsirairay avy ary hitoetra aminay, haharitra ao anatin'ny fo sy ny fanahinay amin'ny tenany manontolo. Eny Tompo, raha misy ankehitriny mbola tsy nandray anao, ankehitriny izy maheno anao, vonona nandray anao Jesosy dia hiombom-bavaka aminy izay ankehitriny. Vavaka isika ho anao ihany koa izany, afaka manaraka ny teny ianao satria mety tsy ho hainao ny vavaka, manaraka ny teny izay atao amin'izao vavaka izao ho fanoloran-tena. Eny Jesosy, ianao tokoa no Kristy, ilay Mesia, zanak'Andriamanitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, famonjena, fanavotana. Ka raha mandray anao Jesosy, na eny teny androany dia tia Jesosy hanolotra ny tenako ho zanakao, ho mpanomponao, handray anao tompoko sy mpamonjiko. Ka dia raiso Jesosy, aza mijery ny fahalemeko, aza mijery ny tsy fahalalako, ny fahotako, fa diovy amin'ny ranao soa hafa-keliko, sasao afa-pahotana. Ka dia atolotra anao ny tenako sy ny fiainako rehetra, ary indrindra fenoa ilay fanahinao masina manomboka izao Tompo, fenoa ilay fanahinao masina hanolo-tsaina, hanolo-pahendrena, hitahiry ary ilay ranao soa hanadio mandrakariva sy hanavaotiko ny saina sy ny fanahynay ny tenanay manontolo. Eny Jesosy, toy izany koa izaniza ankehitriny te hiverina aminao, te hanolo-tena ihany koa hifoha Jesosy tao amin'ny faharerahana, reraka noho ny izao fiainana izao, variana ny amin'izao fiainana izao ka vonona indray hanavao ny fanoloran-tena dia mivavaka izay Jesosy amin'izao fotoana izao eny. Aleloia. Miala tsiny tompoko fa tapaka ilay izy tsy intsony zokerika. Miala tsiny aminareo tsirairay avy isaorana ny tompony amin'ny fotoana vita teto anio dia tsy tafaverina intsony izy tapaka tanteraka satria efa lava ilay izy. Indraindray matsotra an'izao no zavatra miseho ka isaorantsika ny tompo izany ny fotoanan'io dia samy mahery daholo tompoko. Ny tompo anie ampaherentsika tsirairay avy ary hitantana antsika tsirairay avy, mahereza ary toy izy ny vavakanao ao amin'ny tokantrano misy anao, ny amin'ny toerana izay misy anao koa ny tompo anie hiaino anao. Dia izay tompoko ny anio izany fa dia mametraka veloma aminareo izany Aiza Mianadahy moa izany dia Jesio Zokerika, dia samy mahery daholo dia ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristiany dia manaraka indray tompoko. Veloma daholo tompoko. Amen.